aurian jamani chahayo asanatayasa jajani feunan idera angkala sanipanza kasu endriavana amin'izao fotoana izao dia misaotra n'Andriamanitra lehibe indrindra isika omeny fotoana nisokafan'izao fiangonan'izao indray ary zava-dehibe ho antsika zany satria ny tompo Andriamanitra mandahatra mandrindra ny zavatra rehetra dia raintsika mandrakariva izy ary omentsika voninahitra satria tiantsika izy ka dia isaorana betsaka ary miarahaba anareo rehetra koa kristianina rehetra na ny any atokantrano na ny manatrika eto hatrany ampita ny ranomasina any dia arabaina tafahoana soamantsara mbola manana fotoana na dia sompotona fohy ihany azany mba hahafahantsika mideran'ny tompo manome voninahitra azy zava-dehibe ho antsika zany zavatra zany ka dia miarahaba anareo rehetra tafahoana soamantsara eto indray fa hoany FPVM ho kanana vaovao manokana dia amin'ny heriny anio sika no misokatra manaraka ny fepetra rehetra ara-pahasalamana isika araka izay efa nataontsika teo ka amin'ny 23 août 2020 sika no misokatra dia miditra indroa ny fiangonana amin'ny 7 ora sy amin'ny 9 ora miandry anao Jesosy dia tongava amin'io fotoana io anomboka ny fanimpom-pivavahana isika izao riavana satria ny tompontsika efa niandry atsika teto ka dia tsara raha anome voninahitra azy isika dia anome voninahitra ny tompo isika voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra alleluia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen ny salamo fa 550 no iarahantsika rehetra mamaky andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito salamo fa 550 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ary aoriany zay ny hira fa 12 amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no ataontsika hiderantsika an'Andriamanitra arahantsika tehaka ofa tanany zany ankalazantsika ny tompo Andriamanitsika fa tiantsika loatra izany Andriamanitsika izany ovakitsika ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika manao hoe avia aoka isika iobo ho an'i Jehova aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika aoka akeo anatrehany amin'ny fiderana isika mbola misy zavatra tsy mandeha
ka tokony manao zavatra sika ao anatin'izany fa sy tokony mangina aoka isika iobo ho an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika, aoka akeo anatrehany amin'ny fidirana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy, eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avia aoka iondrika sy ankohaka isika, aoka isika andohalika eo an-teny Jehova mpanao antsika, fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Amen. Ivavaka isika ravana voninahitra ny ho anao ry Andriamanitra arainay masina, tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, dia ray ny olona rehetra any an-danitra ny fonenanao, mijery midina ety an-tany ety anao, mikarakara, mikolokolo, manasoa ireo voarinao rehetra ireo, dia isaorana ianao zany, iderana iny anaranao zany, hankalazana ianao zany ry tompo malala tianay eo. Sotranao zay satria nitahinao tamin'iny herinandro lasa iny, mbola mahatratra izao herinandro vaovao zao ndray, iderana hankalazananao ka na dia nisy aza ny fotoana fihibohana no ny valanaretina izay misy eran-tany dia tsy avelanao izay fa eo akaikinao mandrakariva, manatona anay foana ianao, miantsoantso anay foana ianao, ary manome anay izay rehetra ilainay, angatanay amin'ny anaranao, ary zany no iderana ianao ry tompo, satria mendrika hankalazaina ianao, mendrika hoderaina ny voninahitrao, ka midera mankalazanao ny voary rehetra, indrindra izay rehetra izay manatrika anao eto ankehitriny, tsy mety mangina ny fonay, te hidera, te hankalaza, te hanome voninahitra anao, ka na dia tsy mba mahay ny fomba ny anjely any an-danitrany azy, mioby amin'ny karavona, mitsokanao isanandro, tsy mba mahay izany zay Jesosy, tsotsotra ihany no entina eto anatrenao, hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra tomponay any an-danitrany, ka iobinay miaraka amin'ny anjeliny lanitra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny vonahany tany rehetra. Amen. Petraka ianareo. Andre ny tenin'Andriamanitra isika izay anambarany ny sitrapony amintsika amin'ny tian'io tiry havana.
ka ny hira 13 amin'ny firana protestanta 13 amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany ihany no ataontsika amin'izany a misy maro ao an-tsaha mitaraina ka ento ny jiro mba hankao ataontsika izany hira zany mialohany andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra ary anomanantsika ny fomam-panahintsika raha teo ihany koa hiatrika izany teniny tompo izany. Misy maro ao an-tsaha mitaraina ka ento ny jiro mba hankao tsy mba misy Atuando na parada, fazina leia. Mizuno marumelo, maliri mafile, mamidina magrati. Itu sai vai volire, isi afatale, mani Cristi tumusu. Mondeana, Mondeana unitu, Mondeana, uamisa mutuliza, Santa Maria Santa Maisi Lutana. Ivavaka isika dia rainay ankalazanay ny voninahitra ao Andriamanitra satria Andriamanitra tianay ianao mikolokolo ny aim-pananay mikarakaranay ary mbola manaiky misahirana isan'andro tompo masino manoloana anay ny teninao esory zay rehetra tsy aminao ety aminay ety izay rehetra tsy araka ny sitraponao any anatin'ny fosiny sainay rehetra any fa ianao Jesosy tompo irery no hitenika nambaranay zany teny zany ary ny fananao masina hamangy sy kasika ny fonay tsirairay avy ary anaisotra zay rehetra tsy anao ao anatin'ny fonay ao fa vonokiaino ny mpanomponao ka sokafy ny masom-pananay tompo azonay mamantatra ny sitraponao hanaranay zany hitandremanay ny didinao ary hanatanteranay ny sitrapon'Andriamanitra mihoatra noho izay tokony ho tandremana dia avia tompo mitenena aminay fa vonokiaino anie izay mpanomponao fa reo devoly izay manelingelina ny fanahy izay manelingelina misakatsakana mitondra fisalibonana dia efa didina sy potena amin'ny anaran'i Jesosy tompo tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'ity toeran'ity any amin'nisy atokantrano any ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay le vonina potena amin'ny anaran'i Jesosy tompo levina spotika rava afatotra ongotana ary atsipy ny andavaky ny elo any antsahazanareo fa tsy manelingelina ny fiainoa ny mpanompon'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany misaotra Jesosy raha manaiky hanambarany sitraponao ianao vonina izay ka mitenena fa voninkiain'ny mpanomponao amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika ny io ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany toko 7 Ezekela mpaminany toko 7 raitsika hatro amin'ny andininy 490 dia ajanona amin'ny andininy 720 andininy 490 ka hatramin'ny 720 ihany no isotomatsika lesona fampianarana hoentsika mamakivaky ny herinandro avy indray ary mandritra ny androm-piainantsika ihany koa rehefa eo anoloantsika ny teny onzay mbola tsy mahita any am-pezy 667 zany amin'ny baiboly tsy misy fizahanteny ampovoany amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika ary noho ny afaka ny afotoana dia tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona efa nataoko ho mpitily ho an'ny taranak'Israely ianao ka dia ho henoinao ny teny avy amin'ny vavako dia avy amiko no ananaranao azy raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy ho faty tokoa ianao ary sy
tsy mananatra azy ianao na miteny ananatra ny ratsy fanahy ialany amin'ny lalany ratsy amonjena ny ainy dia ho faty amin'ny elony ihany ny ratsy fanahy nefa hadiniko amin'ny tananao ny rano fa raha mananatra ny ratsy fanahy raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao ka izy no tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalany ratsy dia ho faty amin'ny elony ihany izy fa hovonjenao ny fanahinao. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra zany no ndeha hisotomantsika fampianarana amin'ity andro nomeny tompo iaonana amin'ity. Hojerentsika aloha ty Ezekela, bokin'ny Ezekely ty raha ny nanoratra azy dia izy izay mitondra ny anaran'ny boky ihany no mpanoratra an'ity bokin'ny Ezekely ity, voasoratra tamin'ny taona 750 ka hatramin'ny 750 talohan'i Jesosy Kristy izany boky izany. Ary voalazan'ny mpandinika maro fa in-telo miantaona no nitondrana ny zanak'Israely niala tao Jerosalema ho any amin'ny fahababoana raha ny nambaran'ny mpandinika, fa tsy nisy tsy tonga indray mandeha zany ireo babo no baboina fa in-telo miantaona. Ny andiany voalohany dia tamin'ny taona 500 talohan'i Jesosy Kristy no niainga, ary ny andiany faharoa dia tamin'ny taona 750 talohan'i Jesosy Kristy no nandeha, ary ny andiany fahatelo dia tamin'ny 450 talohan'i Jesosy Kristy no nandeha. Zany ny fomba nitondrany ny zanak'Israely tany ampahababoana. Ary raha ny boky indray no jerentsika dia mizara efatra ity boky ny Ezekely ity. Ny andiny ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo dia ahitantsika ny fahitany Ezekely. Ny faharoa dia hatramin'ny toko fahaefatra ka hatramin'ny 420 dia ny hafatra sy fampanantenana mikasika ny fitsarana izay tsy azo ny divirana. Ary ny fahatelo dia ny toko fa 520 ka hatramin'ny toko fa 230 izay mirakitra indrindra ny faminaniana fitsarana mikasika ny firenena 7 izay faly sy ny totorebika tamin'ny fahavoazan'ny Jiosy. Ary ny fahaefatra farany dia hatreo amin'ny toko fa 330 ka hatramin'ny fa 970 manamarika ny fiovana zay nateraky ny hafatry ny mpaminany no hitantsika ao amin'izay fizarana fahaefatra zay. Ka ity manoloana antsika ity zany dia ao amin'ilay fizarana voalohany no misy ity manoloana antsika eto ity. Ao amin'ny fizarana voalohany no hitantsika azy. Ka hojerentsika izay zavatra tiany lazainao. Andriamanitra manendry olona ho mpitily. Zay ny hitantsika eo. Miresaka mpitily mihitsy izy eo. Andriamanitra manendry olona ho mpitily. Araka ny voalazany eo moa dia hoe ho mpitily ho an'ny Israely. Zay ny lazany azy eo. Ny mpitily ao amin'ny Baiboly frantsay izy dia lazainy oui, sentinelle sur la maison d'Israël, soldat en armes placé en faction ou naku service de surveillance et de garde. Izay tsy mba mampiasa ny fahendreny, tsy mampiasa ny heriny na ny fahaizana mampahalalany, tsy mampiasa an'izany izay olona tendrena ho mpitily zany. Tsy mampiasa ny aminy sy ny momba azy sy ny maizy azy amin'izay lafin'izay. Fa tena no afaran'Andriamanitra mihitsy izy
eto am'ty fanendrena azy ity a hoe ka dia ho henoenao ny tenitro avy amin'ny vavako dia avy amiko no hananaranao azy. Zany hoe miaino an'Andriamanitra, mankatò zay lazainy, ary avy amin'ny anaran'Andriamanitra na avy amin'ny Jehova Andriamanitra no ananarana andreo Israely reo, satria natao mpitily ny Israely Ezekela. Ka no zany dia tsy mana-tsitrapo ny olona tendrena ho mpitily, fa ny sitrapon'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra ary ny hevitr'Andriamanitra zay ny tsy maintsy ampitaina, ananarana, antsiana ary amola volana mihitsy ny zanak'Israely mba hahatonga an'ireo ho tena vahoaka an'Andriamanitra. Marina am'izay ilan'Andriamanitra azy zany. Zay no hitantsika eto nanendrena azy ho mpitily. Ny mpitily dia olona tsy tahaka ny hoe mpiambina na tahaka ny hoe mpitarika fotsiny ihany koa, fa tena mandray andraikitra ny olona atao hoe mpitily zany. Mandray andraikitra amin'ny fanotsiana ny tsy mety ataony olona, amin'ny fanarenana raha misy zavatra nibolisatra na diso na tsy nety tamin'ny nataon'ireo olona ireo, mitaiza miaro azy amin'ny ratsy, tsy hahatonga ireo olona ireo ho very any amin'ny elo na ho faty ny fanahana. Zany rehetrarehetra zany andraikitry ny mpitily zany, miaro an'ireo tsy ho faty ny fanahany ary tsy vilalana, dia andraikitry ny mpitily izany. Zany hoe mila miteny araka ny tenin' Jesosy eo amin'ny filazantsara hoe raha mahita ny raha lanao manota na manao tsy mety ianao, teneno mafy izy. Mila miteny ny mpitily, fa tsy mila hoe mikombombava na mitazapotsiny rehefa misy ny zavatra tokony ho atao na tokony ho tanterahana, dia mandray andraikitra mihitsy zany atao hoe mpitily zany. Mananatra izy, fa kosa tsy mitsara, tsy mitsikera, tsy manesoeso na mandatsy, fa mananatra. Zay lay ilana ny mpitily zay, mananatra izy ary manitsy, mitarika ny olona mihitsy hahatongavany any amin'ny fibebana, hialany amin'ny ratsy, mba hanaovany divorce amin'ny Satana izay fahavalon'Andriamanitra. Zay zany ny andraikitry ity mpitily ity, anao zay hahatonga ny olona hibebaka, hitarika ny olona hibebaka. Zavatra sarotra mantsy io fibebana io, sarotra le miaiky hoe diso meloka ka manameloka ny tena, zavatra sarotra, fa le manamarimary tena no mety. Zany no hainy olona le manamarimarina ny tenany, ka inona moa no nataoko, ka zany anga diso, ka raha diso ve tsy hibebaka e. Zany rehetrarehetra zany no ataony olona hanaovany zay tiany atao, nefa tsy mitazapotsiny an'izany ny mpitily, fa manitsy, mananatra, ary dia mitarika azy mihitsy ho amin'ny lalam-pibebana mba hahatonga azy hibebaka, hialany amin'ny lalan'ny ratsy. Araka ny vakitsika teo, hialany amin'ny lalan'ny ratsy. Manana didy amin'izany izy, mpialany olona amin'izay lalan'ny ratsy zay. Ny zavatra fahita nefa riavana dia zao, matetika ny olona apetraka amin'izay andraikitra zay na metrahana andraikitra tahaka zany dia tsy manatanteraka araka zany, fa misy zavatra malaky mahazo azy ireto. Mena maso izy, tsy samy teny ny sasany rehefa eo anoloany ny zavatra tokony ahitsy, eo anoloany zavatra tokony ho tenenina, eo anoloany tokony hananarana, satria indraindray voany complexe, misy complexe maro koa mety mahazo ny olona, dia tsy asahiny miteny ny teny marina, lazain'Andriamanitra antsiana na anarenana, anamboarana na anefena. Tsy samy lazan'izany
ny nametrapitokisana matetika hitatsika eny amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany izay napetraka iandraikitra zany fa fitariana ny olona ho amin'ny fibebany zany na fananarana na fantsiana fa ny manesoeso ny mandatsalatsa sy nitahaka zany a zany ny zavatra mety sy mafinaritra ny olona isakoa zay tratraka io zany metimety amin'ny olona zany fa ny mpitily tsy manao an'izany ka eto zany a tsy ahafahan'ny olona manao an'izay andraikitra zay a ny complexe ao ihany koa ny tsy firaharahiana tsy miraharaha korarahako iny alao hoany izy azo azy ny azoko za koa ny sahirana am'izany za koa no andany rondoa am'izany tsy manao an'izany ny mpitily fa mandray andraikitra mihitsy misasatra misahirana araka zay azo atao mba hanitsiana mba hialanenina amin'ny olona anankiray manao zany hatongavany amin'ny fibebana mba olon'Andriamanitra izy rehefa avy eo tsy mbola azo lazaina ho mpitily raha mbola ao reo zavatra nylazaintsika reo zany fa mila tena hoe fahavononana ijoro mihitsy zany mpitily apetraka Andriamanitra ho mpitily izany fa ny tena mpitily ozy izy a de reto misy kritera vitsivitsy ny tena mpitily samy teny araka ny voalaza teo hoe tsy mandatsalatsa fa miteny mananatra teny fananarana teny fanotsiana ary arahana tenin'Andriamanitra sy soratra masina azy izany fanotsiana zany fa tsy manitsinitsy fotsiny na mananananatra fotsiny na miteniteny fotsiny fa tenin'Andriamanitra mihitsy no entina nanarana anotsiana araka ny voalaza tery ambony avy amin'Andriamanitra mihitsy le fanotsiana sy le fananarana anamboarana sy antsiana azy mampianatra raha misy tokony anaovana an'izany mampianatra izay tsy hain'ny olona tsy manao hoe tiako olona adondrona tsy mahay ninina ary sofinina amin'ny sofiny na atao an'izany tsy manao an'izany ny mpitily tsy manao an'izany ny mpitily onena manana fonena fofeny fitiavana an'ilay amboarina ahitsy anarina zany le mpitily zany ny mpitily ihany koa dia mitarika azy mba hiala amin'ny ratsy ozytsika amin'ny fibebahana fa ny fahotana hoy Jesosy no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy maintsy hialana zany raha teo olon'Andriamanitra teo vahoakan'Andriamanitra te handova ny lanitra dia miala amin'ny fahotana manao divorce amin'ny Satana ary dia mandeha lalam-baovao andeha anaraka an' Jesosy amin'izay avy eo ny zavatra faharoa hitatsika amin'ity texte ny fiditsika ity dia izao ny adidy ny olona no tendrena hanao mission na io lazainy eto hoe mpitily io ny adidiny manana adidy manana andraikitra izy voalazantsika teo hoe miaino ny miaino eto tsy le hoe misy feo avy any dia reny sofina tsy zay le miaino tsy zay le miaino lazainy eto miaino mandray ny sofina ny saina mamadibadika mirakitra ao am-po miaina mivelona amin'izany ary dia manao pratika amin'ny fiainana zay le miaino tia ny lazaina zany zay mandray ny sofina raketina ao an-tsainao mamadibadika mamisy avisany zavatra iny ary dia raketina ao am-poa hiainana pratika ena amin'ny fiainana miaino zay ary miaino an'Andriamanitra zany mianatra amin'Andriamanitra manaiky zay tenin'Andriamanitra sy zay antsinya zay zany lay ianona an'Andriamanitra ary milaza mapita amin'ny hafa ho fiainany koa zany ho zary fiainany mapita aminy ho zary fiainany ihany koa ilay ny ainanao zany hoe le fa mission mako zany eto dia mizara fiainana ary sarotra ny mizara an-tsiananana efa zavatra hiainanao ao aminao efa hiainanao pratikenao zay vo azonao zaraina zay vo azonao pitaina fa raha zavatra tsy eny an-tananao tsy hainao ny zara azy ahoana ny zaranao ny tsy misy
fa tsy maintsy misy eo aminao no zarainao amin'ny hafa de ohatry zay lay asaina atao ho antipitily ity zany riavana ka dia sy maintsy mijoro amin'ny asa nanendrena izany pitily lazaitsika eto anio zany. Misy mission vitsivitsy reto anisany napiatra zany Paoly apôstôly napiatra an'izany mission lazaitsika eto zany ozy ny any amin'ny epistiliny any hoe miezaka manambara izy zany manambara famonjena fa miezaka manadino ny zavatra orina fa manatratra ny zavatra eo aloha anatratrarana ny tanjona ny lokany fiantsoana Andriamanitra any ambony ozy izy ny filazany azy fiantsoana Andriamanitra any ambony lokany fiantsoana Andriamanitra ao amin'ny Kristy voalazany any amin'ny Filipianina 13:14 zany 13:14 zay no mission anankiray zany adinoina any tsy miherikerikany fa mibanjina zavatra tokana dia misy tanjona any misy bukendrena raha manao zavatra zany kristianina mpanompon'Andriamanitra ny olomboatendrin'Andriamanitra dia tsy manaonao foana na misasatra foana fa misy bukendrena any amin'ny tanjona any dia izay zavatra zay zany tsy maintsy tratrariny zay ilazany azy eto moa dia ny hoe raha miaino raha manao an'le mission zany dia ho voavonjy izy fa raha tsy manao an'io ho veriny ratsy fanahy ary izy koa hadinina aminy rany sarotra be zany andraikitra nomena ny pitily zany tsy maintsy zany ny pitily miasa mitahotra sy ovotra matahotra sao tsy mahavita ny andraikitra napetraka aminy matahotra sao tsy mahavita izany andraikitra izany matahotra ihany koa etsy an-dany zany sao manimba ny asan'Andriamanitra sao manimba matahotra atahorana ny tsy havitana an'le izy ary atahorana ihany koa ny fanimbana an'izany asa izany fa tokony ho tanteraka araka ny mba ilany tompo azy izany asan'Andriamanitra izany hoy ny tenin'ny tompo isika tsy maintsy manao ny asany zay naniraka raha mbola atoandro ny atoandrotsika tsy zao andro pahavelomatsika zao le atoandro dia ny mbola misy fotoana mandehana mieza mikelezaina miazakaza ataovy arak'izay azo atao ary ataovy amin'ny fo ny zavatra atao fa tsy zara fa manao fa tsy ho vitanao izany andraikitra zany raha zara fa hanao fotsiny ianao ka izany teniny tompo zany tsy maintsy manana ny tsy maintsy ny Jesosy manana ny tsy maintsy ny Andriamanitra izay asainy ataotsika ka dia tanterahony tsy maintsy ataonao amin'io na ny sorana anao io na napetraka nametrahana andraikitra ny ianao raha nametraha tanana tamin'ny zavatra anankiray andraikitra zay karazana fametrahana anao karazana hopitily le asan'ny mpitory ny filazantsara mako zany asan'ny pitily zany mitariky olona ho any an-danitra zay ny tsy maintsy ataotsika zany koa raha mahita ny rahalanao manao tsy mety ianao teneno mafy izy dia mananara zany manomboka zao aza mitazapotsiny manomboka zao ny tsy fanaovan'ny pitily ny asany dia averiny ratsy fanahy kanefa tsy very fotsiny ny olona fa adinina aminao tompona andraikitra nametrahana andraikitra adinina aminao ny rany ary zay no mahasarotra ho isika ny asa izay tanterahany reto ataotsika hoe pitily ireto ry havana fa raha manao zany asa izany ozy ny pitily nefa tsy miaino izy nefa tsy miala amin'ny ratsy izy dia ho very amin'ny faharatsiana izy ho faty amin'ny adalana izy fa kosa ho voavonjinao ny fanahinao zany le izy zany ny andraikitry ny pitily zany ho voavonjinao ny fanahinao
ka mampisaintsaina mampieritreritra lasa fisainana ry havana izany tenin'Andriamanitra zany oatsika zay nametrahana andraikitra rehetra dia tahaka mitovitovy amin'ny asan'ny mpitily ny asantsika mitovitovy amin'ny asan'ny mpitily ny asantsika ka dia tanterao izay efa nametrahan-tanana taminao fa io dia manokatra ny varavaran'ny lanitra idiranao raha vitanao fa raha tsy vitanao misy baraingo be mbola mipetraka aminao hoe nahoana tsy natao nahoana ny tsy vitanao itsy adinina aminao ny rahandry satria very olory fa satria tsy nataonao ny andraikitra ho taminy misy tantara kely ty nandeha lalandavitra tory ny filazantsara ty tovolahy roalahy ty nandeha lalandavitra izy lavitra be ny nalehany vizaka izy roalahy dia nisy hazo midoroboka misy alokaloka be petraka teo izy roalahy petraka teo izy dia ohatry nangatsiatsiaka ohatry ny hoe nahazoazo rivotrivitra teo izy io toerana io dia misy hantsana be eo akaikiny eo akaikin'ilay toerana nipetrahan'izy roalahy nakany aina nakany rivodrivotra dia misy antsanao izy roalahy vo avy nipetraka eo amin'ny 10 minitra na 10 minitra teo eo iny nisy jamba avy any amin'ny lalana nalehany any avy tany orinany tany mitsapatsapa amin'ny tena fotsy le jamba dia miady hevitra an'io izy miady hevitra izy roalahy hozy ny anankiray hoe ity jamba ity ve tsy anjera ny anatin'ity antsany ity dia hozy le anankiray tsy makany izy fa misy mpitarika inona letsy mitarika azy tarika azy ozy ny tena fotsy alohany iny ozy ny hitsapan'ny lalana dia hitany lalan-kalehany tsy azo antoka indrisea tsy azo antoka zany tena ve tsy manantsaina iny hitariany an'io ary tsy manamaso iny ahitan'ny lalana andehanana ka hoana no iny no hitarika azy ka tsy ahatonga azy any amin'ny antsana dia miady hevitra na anina teo izy roalahy miady hevitra etsy le jamba ny anjera tary folaka le jamba tapaky ny tolany dia tany le jamba zay izy roalahy vao taitra hiazakazaka amonjy azy nefa efa vo le zavatra zay izy vao nahazo an'le nandeha nakeny am'le jamba ny anjera tary fatorana le jamba vao tonga teny izy ka ny tiana isotomatsika lesona amin'izany ry havana dia zao hitan'izy roalahy nefa fa jamba ity olo ty fantatra izy roalahy nefa fa hantsany io akaikio izy roalahy nefa mpitory ny filazantsara nefa tsy mba nitsangana izy ka andeha hitantana n'ity jamba ty ho dila an'io antsan'io vao mba niverina indray ny alokaloka tsy mba nanao zany izy fa efa lasa ny anjera zany le jamba zay vao tonga eo ilay mpialokaloka roalahy ry havana tantara ihany moa iny fa ny tiana sotomina am'ireo dia zao ho antsika nametrahana andraikitra dia tahaka an'ireo roalahy reo misy fiangona sarin'ny fiangonana ty jamba ty tsy mahita ny alehany angereo vaoka an'Andriamanitra reo raha tsy isika zay napetraka hitarika azy no mitarika mananatra mampianatra manitsy zay vao hitantsika hoe ity ny lalakale mivarina any amin'ny antsana very any amin'ny fahaverezana nahoana satria tsy nandray andraikitra ny tompon'andraikitra teo tsy nandray andraikitra ny tompon'andraikitra ka lasa ny ondry no lasa nakary amin'ny tsy tokony nalehany amin'izay fotoan'izay ady hevitra no tsy nandraisan'andraikitra ka moa tsy misy moa zany amin'izao fotoan'izao zany ady hevitra amin'ny zavatra ny asa mpanaovin'Andriamanitra mahabe ady hevitra nafinaritra le fivoriana ny voriny mpitondra fiangonana vitsivitsy tany amin'ny amity tena mitady zay fomba rehetra natanterana ny mission hiarahana
ao anatin'ny fankatiavana zany le andraikitry ny mpitily zany le izy atanteraka ny fahatongavany retondry reto ho any amin'ny fiainana mandrak'izay zay ny tena zava-dehibe izay zavatra zay ka noho zany le andraikitra mpanaovina beady hevitra ahoana tokoa any amin'ny fiangonana dia misy tokoa ngiaraka ny voalazan'ireo mpanompon'Andriamanitra ny vorona miady hevitra amin'ny zokony sy zandriny io no andanin'andro andanim-potoana ny marary miaka ery ny ondry miaka aty ny sasany mahanary ady hevitra n'ity tsy anao anity tsy anao aroa dia ozy lay mpanompon'Andriamanitra anankiray izay pénitentiaire izy ny teniny somary nampome ihany lay nylazany azy kanefa dia tena zany mihitsy ny koa le izy aleloia Jesosy any am-piangonana ozy kanefa ny kibay any akelika ihany ohatran'izany le ny mpitarika le mpitondra fiavahana tohatra deran'Andriamanitra hoe mitory filazantsara fa halakory sy tiako reto tsy miaraka amiko ty ny ihany ka ity ihany no izy ka ohatran'izany beady hevitra ary tsy zany ihany ny fiangonanay ny any la ohatra zao tsy ny anara-piangonana ihany koa no amonjena ny olona fa zay asa nampanaovinanao atao vovonjeny io olona io mba ino io hanana finoana hatongavany any an-danitra zay ny tokony ataonao fa ny anara-piangonana dia karazana sehatra iasantsika ihany reny sehatra iasany reny fa ny tena asa ny tena mission ampanaovina iny ny tokony ataony tsirairay fa tsy tokony ho beady hevitra amin'izany ka ngamo amin'ny ara-pivavahana ihany amin'ny raharam-panjakana koa ara-politika dia mbola ohatr' zany ihany koa ady hevitra be raha hevitra avy ary amin'ny anina dia tsy ekeny tsy ohatran'izany ohatran'inona koa ady hevitra eny fa hatramin'ity fisiny ty valana retiny ty azy efa atao hoe fahavalo horesena iadivany ty ny fahavalo maninakinaka ery mamono ny sasany efa matiny le izy ny sasany ery ny aty mbola miady hevitra masitrana ny CV fa ahoana koa ety fa inona ny trany dia ohatrany tsy mahavoko ohatyery nefa niady ery maninakinaka ny marary sy ny tahaka zany zany ny zavatra misy variana miady hevitra ry fa raha misy azonao atao nahoana hoe ity fanafody ty mety am'ty asitrany ty ity zay mahita rehetra tokony hanondro dia tokony hanao an'izany andraikitra tokony atao zany adidy tokony ho tanterahany zany isika ato amin'ny FPVM koa natorony Jesosy fanafody omeny Jesosy an'le atsika le fanafody anehoany ny voninahiny anehoany zava-dehibe amin'ny fiainatsika amin'ity valana retina ity fa ny rano Jesosy ny rano Jesosy mahasitrana misy koa nge mbola tsy afaka mitory an'izany torio zany ambarao zany asitrana ny olona hinony ny olona hidirany lanitra sika koa nge tsy samylaza an'izany abatibatiny olona ery sa hoe soisiony olona eo koa ka fivavahana ka zao tsy samylaza isika tsy samyteny isika eo anolohan'izay mena maso isika ka raha milaza an'izany avy tsy ohatran'ity ery ka raha zao sao io sao io ihany mandrendrika atsika pa nomena andraikitra eny an-dalana eny io ka aza dia variana amin'ny saosao aza dia variana amin'izay zavatra efa ambarao tanterao ny adidinao mission ampanaoviny Jesosy eny matoy ianao anehoany an'izay fahagagana zay ka anehoany hoe sitrana anaovana an'ity tsy hoe hitazapotsiny ianao fa sitrana ny anaovana an'io fa inona koa ny tokony ataonao milaza mapita an'izany milaza an'izany mitory an'izany ho amin'ny olona rehetra mba ho betsaka ny hovonjena ho betsaka ny ho sitrana amin'ny aretiny ho afaka hideran'Andriamanitra ary anampinoana hiditry ny lanitra any aoriana satria zay nge ny tanjony zay ny tanjony ny hidiran'ny olona any an-danitra any ka noho zany ry havana dia napetraka ho mpitily aho napetraka ho mpitily ianao
so sika milaza hoe lay nitendrena am'izany ihany tam'izany ry Ezekela no nitendrena tam'izany, ianao koa natao pitily ny tenanao tahaka ny mpiandry io ndraiky izany. Ianao ondrin'Andriamanitra dia miandry ny tenanao, dia tahaka izany koa ny pitily. Ianao napetraka ho pitily ny tenanao, miaro ny tenanao tsy ho any amin'ny elo, miaro ny ainao tsy ho very fa mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Natao pitily ny tenanao. Ny ankohonanao misy adidinao ao, ianao natao hitondra taramasoandro, hibalika ao amin'ny ankohonanao ao, hitondra fiainana ao any ankohonanao, ary dia manao an'izany adidy zany ny tokony ataonao. Eo amin'ny fiangonana misy ianao, tokony hanao an'izany ianao, sy tokony hipetrapetraka fotsiny, sy tokony andriandry manana aretina, fa miezaka manatanteraka izany ary sy tokony hitazapotsiny ihany koa, indrindra eto amin'ny firenena. Aza mitazana fotsiny ka hoe ay tratry ny anina ranona ry, ay voany anina itsy, manao an'izao ry ka mitazana fotsiny tahaka n'izy rôla ny alokaloka tary. Efa lasany miantsana le olona, zay ianao vao taitra. Efa misy zavatra mahazo azy, efa tsy tonga any amin'ny fiainana le olona, zay ianao vao taitra. Tsarovy ryavako, tsarovy ryavako, adinina amintsika ny rano reny e, adinina amintsika ny rano reny, raha very reny adinina amintsika ny rany. Fa mivonona ianao misikina dia tanterao ny asa napetraka Jesosy aminao. Misy hafatra ryhavana ho antsika mpitory ny filazantsara marana antsika ity fampianarana androany ity toriteny ity ao amin'ny Timoty voalohany. Dia isika rehetra mihitsy no hafaran'ny tompo amin'izany andraikitra zany Timoty voalohany 4, andininy 7, andininy fahatelo amby folo azafady, andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny andininy fahenina amby folo. Timoty voalohany 4, andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny andininy enina amby folo. Page 213 any amin'ny testamenta vaovao any. Rehefa eo an'lohantsika andeha hoe isika rehetra mihitsy no hiaraka amaky vakitsika miadana izany tenin'Andriamanitra izany manao hoe mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana, aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanany lo olona. Mazotoa mihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin'izany, mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin'izany, fa raha manao zany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Amen. Zany ry havana dia tanterao, fa sady mamonjy ny tenanao ianao mamonjy ny miaino anao koa raha manatanteraka zany asany pitily izany. Dia mandehana tanterao zany, dia ho sambatra ianao ity hiadany ianao raha tsy zay okavanan'izay, fa Jesosy efanampanantena izay minoka miasa manatanteraka izay nampanaovina ka lazany hoe izay hitoerako hitoeranareo koa. Amen. Endry havana, sarotsika tsy vitatsika ny mission ampanaovina, sarotsika tsy tanterakitsika izany asa zany, fandehatsika fona iakieloko hanome toky sy fampanantenana an'Andriamanitra hoe amin'izao sisy zao tsy amerina an'izany tsy nanaovan'izany tsony, onerana ny tsy vita, fa hiezaka bebe kokoa ka andeha anatona ny tompo isika
amin'izany tsy fahatanterantsika, tsy fombiazantsika ary tsy fahavitatsika izany andraikitra izany. Hitsangantsika hivavaka riavana. Samy miatoraka amin'ny tompo, misaintsaina ny vitany sy ny mbola tokony ho atao. Mako zany fa tsy tokony ny tsy maintsy atao, ny tsy maintsy vitaina hazona ny lanitra. Hivavaka isika. Jesosy, Jesosy tia anay ianao ary mihevitra anay. Matoa miantso ka manendry mpitily, matoa miantso olona manendry maniraka. Fitiavanao an'izany Jesosy. Fizahay tsy miaino zay lazainy reny mpitily napetraka ao reny, reny tompona andraikitra nasainao milaza ny hafatra ao reny, ireny mpaminaninao reny tsy mba miaino an'ireny zahay. Manesy tadiny, miolikolika rehefa ilazana an'izany hafatra zany. Tompo masina, io tsy fiainonay, io anie Jesosy ny fahotanay. Io tsy fieveranay zay voalaza avy aminao Andriamanitra, ny tsy finonay, io anie ny fahadisoanay. Fona Jesosy. Bebaka tompo malalo, mamindraha fo aminay, mamelany elokay. Ary tsy mba manatanteraka andraikitra zay mitazana fotsiny raha misy fahavoazany hafa. Ary raha misy ihany koa andraikitra tokony atao, mijery fotsiny ene zahay, maneso, mandasa ny hafa, ary toa mahafaly, mahafinaritra ny mahita ny fahavoazany hafa. Tompo malalo, mijere anay ianao, mamindraha fo aminay ianao, fampanoty zahay. Tia ratsy noho ny soa, fandroany ianao nampianatra anay, mba hapiala ny olona amin'ny faharatsiny. Hanao ny adidy sy ny andraikitra, hanatanteraka izany. Ary adidy ny zay itoriana indray, ny zay anarina indray, ny zay ahitsy indray, ny tsy anaiky sy ny tsy anaraka izany. Fa voavonjiny zay manitsika mananatra ny ainy sy ny fanany. Fa ho very ary ho faty amin'ny alehany ihany ny ratsy. Jesosy ampahafantaro ny tokony atao zay. Tsy ho mangina ny alalan'ilay fanahy masina avy any aminao, mba andinianay tena, hitsakosakonay mandrakariva, hamantaranay ny tenanay, mba tsy ny hafa, tsy halady mahita ny hafa izahay, ka hitsikerana aneso, fa kosa hitodika amin'ny tenanay manokana, ny tenanay aloha, araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly hoe, asiko aloha ny tenako mangana, ka andevoziko, sao efa nitory tamin'ny sasany aho, kanefa ho lavina kosa ny tenako. Mifona Jesosy, fona tompo malala, mibebaka tompo, mamindraha fo aminay, mamelany elokay, diso mandrakariva, niodina taminao, tsy mahatanteraka ny andraikitra mpanaovinao anie Jesosy. Tsy vitanay izany, ka dia mifona mamindraha fo ianao, avelao ny elokay, koseho ny fahadisoanay rehetra. Efa nanaiky ianao ho fatsiana tamin'ny hazo fijaliana, efa nanaiky ianao no le fonina, ary dia niboroka tamin'ny fonao, teny amin'ny lany voanao, ilay ra amonjena ny rehetra, ilay ra nataonao goma-pitiavana, hikosehanao, nipentipentinota amin'izay tiako vonjena sy amin'izay rehetra maniry ny famonjenao, ka miaiky ny eloka sy mibebaka amin'ny ratsy natao eo anatrenao, dia ilazana hoe aza matahotra ianao fa tsy olombelona, ka ho tofo aminao, fa noho ny anarako ho nonotro aminao ny fahatezerako. Tompo masino, zany ange ny teninao ary zany ny fiononanao anay, ary zany no asahinay koa, manatona anao ankehitriny tompo, manatona amin'ny mpanetretena, mandady lady eto pototry ny azo fijalianao Jesosy malalo. Mijere anay, mijere anay, atodio ny sainay, mba handiny teny zay, saintsaina ny amin'ny tenanay aloha, vao ahita ny afo zay.
ary dia andray ny andraikitra hamonjy ny hafa izay dia le andraikitra nataonao anie zany Jesosy tsy ny hoe verinao zavatra ny tenanao sy ny ainao mba hamonjena ny hafa ary zany koa no asainao ianarany mpitoro ny filazantsara rehetra eran'izao tontolo zao ka dia ampianaro anay ny tokony atao mba hanatanterana izany mba inonay fa Andriamanitra tianay Andriamanitra mihevitra anay Andriamanitra ary Andriamanitra manatanteraka manenina ny amin'ny raty ny amin'ny loza saika hampiarina rehefa misy fibebahana misaotra tompo misaotra anao ho an'ny mpanota mibebaka dia ho ianao misy toerana any an-danitra ho an'ny mpanota iray izay mibebaka dia sainao mibebaka izay mba hanana anjara amin'io toerana io toeram-pahasambarana toeram-piadanana fiainana mandrakizay no ampanantenainao anay misaotra tompo voninahitra dia ho anao irery ihany fa ny fahasoavana ny fitahiana ny famelan-keloka ho aminay rehetra zay ny ankohaka ka ny bebaka taminao teto tamin'ity fotoana itiry tompo malala dia mankasitraka anao zay amin'izay rehetra nataonao taminay fa lairanao soany hanadio ny loto sy ny pentipentina rehetra amin'ny vahoaka an'Andriamanitra eto amin'izao toeran'izao zay manatrika izao fotoana izao any amin'ny isa-tokantranony any any ampitany rano izao fandaharan'izao Jesosy mamindra fosy miantra ianao mahari-po sady be faminram-po azo antoka ny famelan-keloka natolotrao ary efa voaray akory ny asambaranay akory ny fifalianay rehefa navelanao ny elokay ka izay rehetra mihitsy no ioby amikaravoana hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgine nijaly nanapaka apôtry Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo zao ny fiombonany olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen raha azonao antoka ny famelan-keloka nomeny tompo anao andehana vao fanoloratena andehana vao fanoloratena ho iraitsika ny hira 470 ambokira ho iraitsika izany hira zany toko mpanompoana omeo tokony tompo amin'ity fanompoana napetrany amintsika ity mba hiazantsika hiazakazantsika eo amin'ny tany fiazakazana amin'izany fanompoana zany Itu
koa ny tompony fikasanay ka tantera hoe mikasy zay a fanao ny manatanteraka azy misaotra tompo ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra halleluia. Nanoratra anarana ho tononona ety amin'ny altaramasin'i Jesosy. Androany fa 12 ny volana Oa raha ny fandaminana eto anivon'ny FPVM maneran-tany dia androany no fotoana tokony ho nanaovana ny fankalazana ny 50 taona any dada Randrianatoandro teo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia miarabanao zahay dada efa be amin'izany fanomponana ny loranao tena zany enao. Ndreto zahay zanakao mahatsiaro satria tsy azo atao andalovana fotsiny zany fotoana manandaza loatra eo amin'ny fiainanao zany. Mbola mety hisy ihany moa zany araka ny fandaminana zay fankalazana izay fa noho ny zavamisy zay tsy miafina amintsika rehetra dia fahatserovana fitondranam-bavaka no azontsika atao azy andio. Noho izany dia le Andriamanitra tianao loatra dia manana fanomezana isan'andro omenanao fanomezana ho an'ny dada noho izany 50 taona teo amin'ny fanompony an' Jesosy zany atolotra anazy ao amin'ny Isaia 7:50. Isaia 7:50 takelaka 5:26 ho vakitsika ho fanomezana ho an'ny dada. Hoy Jesosy, hoy Jehova, raha izao no fanekeko aminy, hoy Jehova, ny fanaiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala mivavanao na mivava ny taranakao na mivava ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay, hoy Jehova. Dia zany indray dada ny fanomezana avy amin'Andriamanitra natolotra ho anao. Ho antsika zanany kosa nefany angamba ny mba mite hanolotra fanomezana ho an'ny dada koa tsika androany dia mino ahako fa hahafaly azy indrindra hiteny tahaka an'izao dada amintsika zanany manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia niandrenesako fa mandeha araky ny fahamarinana ny zanako. Dia maniry indrindra mba hanome fifaliana zany ray aman-drenitsika zanytsika eo amin'ny fanehoana ampahendrena fanatanterana ny didy tsirairay avy zay natao teo am-pelatanantsika. Ho vakiana amin'ny sesy ireo anarana ny avatsika zay nanoratra an'ireo fahatserovana isan-karazany eo amin'ny fiainany. Misy ny anniversaire ny fanokanana, misy ny anniversaire naterana, misy ny anniversaire ny mariazy ho tononona mifanesy izany. Andriamatosy raha matoisany Andriamanolo Soa Henri safidiny aina, Razana Mahefa Antavololona Virginia, Raharjaona Solony Menjanahary Julia 10 taona na Piandry mangataka ny rafanampiny, Ranivo Iartso 11 Fanjanirina no Menjanahary Silvia na Piandry 12 volana mangataka ny ramfefy ny miankina aminao, Raherjaona ny Menjanahary Ezra heritaona tamin'ny 10 volana ny promotion mahasambatra 7 taona tamin'ny androany 9 volana promotion Papifo 20 taona tamin'ny 12 volana Rakotoary Vondriantso Tina Antsy Fiderana 17 taona tamin'ny 12 volana Ravoniarso Aingotina Voangy 17 taona tamin'ny 15 volana
andriana sy manana tsikilalaina 2 taona tamin'ny 7 volana jolay mangataka mba handeha niasa. Andriana sy manana rindra finaritra fa 7 taona tamin'ny 7 volana mba hahita asa. Andriana andrasana Jean Charles sy Ratoparomanana dina ny aina 5 taona na ampiandry. Ravololo ny aina mamy Saoly fa 20 taona ny 9 volana mangataka ny hira 3:7. Andrianjaka Marta Horeb 17 taona tamin'ny 15 volana mangataka ny hira 2:7. Razafy Armanana Honorine mangataka ny hira 2:7 2:10 taona tamin'ny 12 volana Ramiaramanana Ruffin 7 taona nanokanana hiraka tamin'ny 12 volana 9 taona nanokanana Ompiandry 9 volana Rakotonarivo Volatina Kezia 5 taona. Rakoto Armanana Enzo 7 taona tamin'ny 15 volana Andria Mialy Sonomena Fiderana mangatabavaka mba fa tsy mety afakoaka 9 taona tamin'ny 17 volana Jolay. Andria Mialy Soa Fitahina Tina ny aina mangatabavaka fa hanao baka fa 20 taonany androany 9 volana mangataka ny amin'ny FFPM fa 20. Rasoana Evrené fa 7 taona nanokanana Piandry. Rarjona Catherine fa 7 taona nanokanana Ompiandry tamin'ny 9 volana tany Manolotrony. Rarjona Fitahina Mahasambatra 9 taona tamin'ny 12 volana Andriana Antenaina Mikael fa 20 taona androany mangataka vavaka. Ratianony Ariel Irintso 3 taona mangataka hira fa 17 Andria Malala Maefaso na Terana fa 9 volana Andria Malala Maefaso sy ny voary Anjandrianaivo fakalazana ny anniversaire mariage ny fa 9 volana Randria Manarso André Samuel Faniry mangataka ny hira 17 Razaka Arvony Faniry Fitina Jona mangataka ny hira fa 17 Ny mpiandry laharana fa 7 Siverivo 20 taona tamin'ny 9 volana Razafy Manatsonomena Fahombiazana fa 9 volana Rasoa Mimarisoa Miantafity 3 taona tamin'ny 12 volana Ranjatovy Felana Manitra mangataka vavaka tamin'ny 10 volana Rakoto Arsofenitra Tokoniaina 14 volana mangataka fahasalamana. Promotion Papfo 20 taona tamin'ny 12 volana Promotion Fraisakina 12 taona tamin'ny 10 volana Promotion Fanavozana 7 taona tamin'ny 9 volana Rarjaona Princy tamin'ny 6 2020. Rarjaona Fitahina Mahasambatra 12 Rabenjara Arjaona 10 reo moa zany dia nanoratra tany amin'ny radio. Ratsima Taomanana Eljaona sy Rafanomezantso Satatry ny aina fakalazana ny 5 taona ny mariage-ny tamin'ny 15 mangataka fahendrena. Raharsonaomy 7 taona tamin'ny 13 volana ary Ramamy Tinarivo Santatry ny aina fa 13 taona. Reo izy 13 menada zay manana fakatsingery taona ankalazaina na mariazy na fanokanana ho mpanompon'Andriamanitra. Dia manana fanomezana koa Jesosy ho azy ireo amin'ity androany ity satria zany ny fanomezana tsara indrindra isan'andro omen'ny tompo atsika. Ao amin'ny Isaia fa 9:70 Isaia fa 9:70 ka ny andiny fa 4 mivako toy izao: na dia mandra-pahantitra reo aza dia tsy miova ao, ary mandra-pahafotsy volo anareo dia izao ihany no hisahirana hitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Alohan'ny hitondrantsika ambavaka izany avantsika
izany dia ho ataontsika miaraka ny hira ao amin'ny boky hira fiderana fahasivy amin'ny telopolo ka ny andininy faharoa ihany. Hira ao amin'ny boky hira fiderana fahasivy amin'ny telopolo ka ny andininy faharoa ihany. Foana izao ny fotoana izay laniko, andro miradrasilo ataona izao no androko, tojo izay nantenainao ka dia afapo, ilay fiainako teo karakaina ny ova ho soa. Hay teo foany Kristy, hay teo foany Kristy. Isangantsika iaraka ivavaka. Voninahitra teo anao rery andry tompo tsara sy masina indrindra. Misaotra Jesosy a. Fa dia nisokatra soma tsara ny fiangonana androanina dia mbola vitsivitsy ihany aza Jesosy. Isaorana anao zany ary hapetraka eo am-pelatananao ny fitohizany zany fisokafany fiangonana zany. Faly ny vahoakanao, faly ny zandrikelinao miazakazaka andeha aty amin'ny tranonao Jesosy a. Hitondra ilay amboaram-boninkazo, hahatsiaro fa nomenao tombon'andro, nomenao tondrom-pitiavana, nomenao tombo-pitahiana Jesosy a. Miazakazaka noratra ny anarany Jesosy a. Novakiana teto zany. Mangataka aminao indrindra izahay Jesosy. Le ray aman-dreninay, dada randrena atoandro Jesosy. 50 taona teo am-panimpona anao. Zanak'Israely azane Jesosy, 40 taona, efa nikolay, efa nivadibadika, nanome tsiny ny tabataba ny menimenina. Ny mpanomponao kosa Jesosy, 50 taona be zao, lavitra ny lalana, betsaka ny sedra ny sedraina tamin'ny lalana lavitra iny Jesosy, fa tsy navelana ho lavo ny mpanomponao. Teo foana ianao nitazona azy, teo foana ianao nanolo-tsaina azy, teo foana ianao nanamarina Jesosy ny antso izay nataonao taminy. Mbola tsy nisy na dia anankiray taminay zanany, na dia nanantona azy Jesosy ka tsy nahazo fahafapo, satria tenetiny teo anatrehanao renidrehetra reny. Androany kosa Jesosy, hatserovana an'izao 50 taona ny fanompony ianao zay. Anjaranay zanandray Jesosy no mba midongodongy aminao, mangataka aminao Jesosy a. Amin'ny maha-olombelona, betsaka ny zavatra miseho ety amin'ny tany fandalovany ity. Eo ny aretina Jesosy, ny olam-piaina anankarazany maro. Jesosy a, iza moa zahay tompo, mitalao fotsiny no azonay atao, mitondra eo am-pelatananao fotsiny satria fantatray. Andriamanitra tompony zavatra rehetra ary mahay zavatra rehetra ianao. Manamarina ny teninao isan'andro hoe ny mpanompoka efa nofidiko tsy mba hariko, dia
mitoky amin'izany fotsiny izay Jesosy manantena foana Jesosy fa tahaka ny efa nataonao tamin'izay dia mbola ho ataonao amin'ny fiainany rehetra Jesosy mba ho fifaliana foana fa kaherezana foana. Akory Jesosy ny hafalianay fa potony vao omaly Jesosy izany 10 taona izany dia tena teo foana tokoa ianao. Eny ka na dia ny fotoana mandeha aza Jesosy dia ohatrany tsy hita ilay ray aman-dreninay akory ny fahanterana sy ny ozatry ny ty fiainany ty fa dia tao tanora lalandava noho ny fitahinao. Jesosy misaotra anao zahay nanomezanao anazy anay ary mbola mametraka hatrany Jesosy ny tokantrano ny fiainam-pianakaviany ny vadiny ny zanany ireo zafikeliny Jesosy mangataka aminao mba hitodio manokana Jesosy ny fotoanany rehetra ny dia hijerenanay ondriny ny fotoanany rehetra ny dia hitondram-bakanay rehetra fa kosa Jesosy aza mba hadininao ireo fianakaviany sy akohonandreo mba fifaliana isan'andro no atohatra. Tongediko Jesosy reto namana marobe nanoratra ny anarana Jesosy be dia be ireo promotion Jesosy tamin'ity taona ity zao dia mba tsy nisy fanokanana Tompo manana ny hevitra heverana ianao fa ireo promotion efa voatokana kosa samy nandalo fotoana maro be dia be samby manana ny hevitra ny heveranao anazy ny teny fanevany tsirairay avy ho amarinanao amin'ny tsirairay avy anezany teny fanevany omenao azy zany anarana nanonanao anazy zany ho amarinanao amin'ny asa rehetra izay ho ataony ane izy ireo Jesosy ka efa be hitondra ray hita ondro marobe hoentiny eo anatrehanao rehefa tonga ny fotoana hanatrehany ianao Jesosy fa tsy hitsangamenatra Jesosy any amin'izay toerana rehetra alehany mba tsy ho izy ireny Jesosy no hitenenany ratsy ny anaranao fa mba ho Kristy kely mandehandeha ho filazantsara kely mandehandeha hitenenany olona izay mahita azy izay hiasany izay manantona azy Jesosy hoe mba hanaraka an'ilay Jesosy tomponareo tokoa izay satria marina loatra zany Jesosy nareo zany. Jesosy ireo mpivady mankalaza ny mariaziny Jesosy misy ny 5 taona misy ny 10 taona sy ny isan-karazany ny zavatra efa nantenaina hatramin'ny Jesosy dia niharitra hatramin'ny farany ho tokantrano feno fifaliana hanjakany ny fitiavana hanjakany ny fifampandeferana Jesosy. Jesosy henao hanome ny asa hanome fahendrena azy ireo amin'ny fitezana ny ankohonana izay napetraka ao iandidiny tsirairay avy. Tompo tsara sy masina indrindro Tompo tsara sy masina indrindra betsaka ireo tanora Jesosy ao anatin'izany fahatarorana izany Tompo mora mampizongozona anay satria dia miasa mafy ny Satana mingana handrodana Jesosy fa izay kosa matoa mihazakazaka aty aminao manoratra ny anaranay dia fantatray fa izao no fiarahana aminao rery ihany no hahafahanay miatrika an'ireny sedra marobe ireny ho tonga ny fanadinana Jesosy tsy nandeharaka ny tokony ho izy ny fampianarana tany amin'ny sekoly rehetra tany fa kosa Tompo raha tozo ny fanjakana hoe isy foana ny fanadinana ny angatanay aminao Jesosy dia izao sarotra be zany hoe mpianatra tsy nianatra nandritra ny fotoana maro izany nefa hiatrika fanadinana ho asongadinao ho sotominao ary ho asongadinao mihoatra noho ny rehetra ny zanaky ny mpanomponao rehetra sy ny zanaky ny ankizy kely rehetra eto amin'ny sahany FPVM sy izay rehetra miantoraka aminao sy mino anao tokoa. Tompo tsara sy masina indrindro maro ny fangatahana tianay ho apetraka aminao satria Jesosy dia fantatray fa zava-poana ny fiainanay raha tafasaraka aminao zahay kanefa kosa Tompo dia fantatray fa ianao efa nanome toko hoe ny zanako ny asan'ny tanako adidiko ihany ko mametraka an'izany fiainanay izany eo am-pelatananao zahay ireo mpanomponao marobe ireo dia misaotra Jesosy misaotra indrindra ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Dia izay indray amin'ny aniversera hiaraka hipetraka isika hiditra amin'ny fahadinitra ny sekoly alahantsika izao. Tonga ny fotoana ho an'ny 10 minitra ny sekoly alahantsika izao rakizy dia mitsangana amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra any tokantrano tsirairay avy any. Miaraka natanteraka ny hira 720 sy 700 sika andininy voalohany ihany ry Jesosy akaizany zaza.
miara-iondrika ivavakantsika ry Andriamanitra arainay tsara indrindro tsara ianao sady mpanao ny tsara mino aho Jesosy fa tonga eto ianao ary tonga amin'ny fotoana izay iresahanao amin'ny ankizy madinika tsirairay avy na eto amin'izao toeran'izao izany na ny tokantrano tsirairay avy ihany ianao Jesosy nanokatra masom-panahinay hikasika amin'ny fonay ankizy tsirairay avy ankizy madinika Jesosy ianao sakaizany zaza dia mitenena fa voninkiaino anao izay dia izany vavaka sandratray amin'ny anaranao misaotra Jesosy malalo amen. Tenin'Andriamanitra entina akatsika fampianarana androany rakizy dia izay voasoratra ao amin'ny Eksôdosy. Eksôdosy toko efatra ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Manoloana an'izany ten'Andriamanitra izany rakizy dia misy tantara anankiray entina hisarihana ny saintsika amin'izao vaninandro iainantsika izao dia malaza ny valanaretina dia manoloana an'izany dia nametraka fepetra ny fitondram-panjakana hoe tsy mahazo mivorivory tsy mahazo miasa ohatrany dia nandalo fotoam-pahasairana ny fianakaviana anankiray ity fianakaviana izay misy any Deraina mpianatra sekoly alahady dia ny ray aman-dreny ary ny ray tapo aminy Menada dia rehefa tsy niasa ny ray aman-dreny Deraina rakizy dia manoloana an'izany dia nanolotra fanampiana ara-tsosialy ny filoham-pirenena dia anisany mba nanantena an'izany dia raina menakafo satria tena atao anatin'ny fahasahiranana tokoa satria ny dada ny chauffeur dia mamany mpanasa lamban'olona dia nefa rehefa nandeha ny fizarana rakizy dia tsy tao anatin'izany ity fianakaviany ity ary ny teo amanodidina rehetra ny fiarahamonina rehetra nisy andry Deraina dia tsisy nahazo avokoa dia memenina ny olona teo an-tanàna hoe fa ahoantsika tsy mahazo ny olona ohatr'izao indray mahazo dia memenina ny olona tonga hatraminy hoe andao mihitsy rangatsika many amin'ny fokotany ahonga atsika mihitsy io sefy-pokotany io sy ny birao rehetra ao amin'ny fokotany io fa tena tsy rariny izao ny sahirana indray ve tsy mahazo dia iny Deraina rakizy amin'ny lalao-kanety tany amin'ny namantany izy dia nahita an'ilay olona be dia be nitangorona teo an-tokotany dia ozy izy matsainy dadany sy mamany hoe fa inona ny tangoronan'ireo olona ireo eo ry dada sy neny sady mitabataba be ry zareo dia ozy ny ray aman-dreny hoe tsy nahazo an'ilay fanampiany ireo ianaka dia mitabataba ho any amin'ny fokotany dia ozy Deraina hoe dada sy neny tsy mety izao tsy akasitrahan'Andriamanitra izao mitabataba sy momonina izao fa mangina fotsiny tokony ataonareo dia ndana miditra any an-trano mangina fa tsy mila momonina tsy mila mitabataba tsy mila tezitra tsy mila malahelo na dia tokony azo an'izany azitsika dia lasa izy mivady na dia tsy nanaiky ny teniny Deraina raha izy dia ohatra ny lasa ihany izy dia nangina ihany izy dia mbola niteny ihany ny neny hoe ory Deraina ny ekôlazinao ny hofatrantsika ny vidin-jiro ny sakafo hoantsika isan'andro izany eny ery Deraina mbola angatahana amin'Andriamanitra isan'andro eno fantatry Jesosy eny izany neny fantatry Jesosy ny fiainantsika dia rehefa nandeha indray ny fotoana dia niteny tamin'ny aina aman-jery ny filoham-pirenena hoe ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina rehetra dia afaka misokatra fa manaja fepetra rehetra takiana amin'ny fahamehana ara-pahasalamana dia rehefa izany dia nisy ny andro izany dadan'ny Deraina hoe mitady chauffeur hono le orinasa tsy miankina ry hitatitra ny mpiasa rehetra ao aminy dia nandeha aloha izany dadan'ny Deraina nandeha niasa tany rakizy dia efa faly Deraina hoe izay ilay vokatra ilay fahanginana dia tonga indray izy ny harivan'iny dia ramatoa tady mpahandro sakafo indray hono any amin'ilay orinasa fa tsy mivoaka mihitsy hono mipiasa fa manenjika ny asa rehetra tsy vita nandritra an'izay fotoana lava be izay
eny araha ohatra izy mamanterena fa za koa mba hoany dia lasa izy mivady izany dia nanatanteraka atsaka ny sy andavany asa rehetra natao tany dia faly le mpampiasa sady afa-po tamin'ny asan'izy mivady dia hoy izy hoe natapitra ary izao fiboan'izao dia raisinay mpiasa fixe atao aminay nareo mivady fa tena mahafa-po anay ny asanareo. Dia ao amin'ny fandrahoana sakafo dia tsy lanin'ilay mpiasa marobe zany le sakafo karakaray mamanterena dia hoety mody le izy dia iny no andririterena dia tena masary hoe sambatra ary zareo mihinana ny sakafo rehetra mihoatra noho ny isan'andro azy. Dia rehefa tonga tany an-trano dia natsary fifaliana natsary fitahina izy menakavy kely dia hoy amin'izay dia raina mantsy ray aman-dreny hoe hitanareo zany dada sy neny raha tsy nanaraka ny teniko nareo dia tsy nanome an'io aso io mihitsy dia saosy fa mbola teto foana tsika na mitofiry taona raha izao raharaha eto amin'ny firenena izao. Dia ozy izy mivady hoe tena marina tokoa izany anaka fa taiza nefa nahaizanao an'izany tenin'Andriamanitra izany ka izany angery dada sy neny nitenderinay tany amin'ny sekoly alahady izany nampianary ny mpampianatra anay dia ampiariko tamin'ny fiainako le izy. Inona mora kisy ny tiana ho tenenina amin'izany tenin'Andriamanitra fo izany. Tsika dia mila miaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro ary mila mampiatra ny tsenjery rehetra ianarana aty amin'ny sekoly alahady. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Zafady sotra toko miarahabantsika rehetrarehetrarehetra mpitandranomasina rehetrarehetrarehetra any mbola velonaina soma tsara tsisy matiny coronavirus voninahitra ny amin'izany ho an'Andriamanitra rery any dia rakitra isika izao tsarovy fa ary isorana nareo be dia be ny tokantrano any izay tonga tsy tapaka mihitsy nanolotra ny rakitra lakaty am-piangonana ary maro be reny ka misaotra be dia be tonga kosa eto izay rehetrarehetra anatrano any dia mbola no rakitra koa isorana an'Andriamanitra noho ny fahasalamana nomeny antsika sy ny fiarovany antsika nandritra n'izay fotoana rehetrarehetrarehetrarehetra zay. Saotra tompo dia samimba mahatsiaro hoe Jesosy zao mba vitako ho anao indray ely zay nanaovana an'izany. Saotra tompo ao ny tokopira tondrantsika amin'izany. Ifankatia, Ana, Apakiza, Efanitia.
tsy miova fa mampifanasy sorina pafuniani amunje enendinisakazany sani no fifankatiavana afatiray nomba napetrany akatovy ny titiny enimba hifankatiavana ahotizany efany tsy avany Sangatsika rehetra anolotra ny rakitra hoe mamika indrindra ianao Jesosy a mpiaino vavaka. Kavia mamipindrinda Jesosy mamipindrinda yana Fariana tsy miova mamani vavaka Navarikana Suareza Sanatanawa Azamenenkeridisha Jesus yomisautsana Simanana vulapa Simanana enabe Simanana suaskotega Oina ofa amkani faswavana Navarikana Suareza Sanatanawa Azamenenkeridisha Jesus yomisautsana Alleluia, 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 alleluia. Teka mahafan'ny tomposika. Misaotra Jesosy a, zahay Jesosy ny vitanay androany, vokatry ny fonay mba tsarovy zay amin'izany, ary dia mba hampionona ny fahatezeranao a, zay mba kely vitanay mpanomponao. Misaotra Jesosy, voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endry voninahitra tany rehetra. Petraka izy. Eny tompoka dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarabantsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra eto amin'ny Madagasikara, eny hatrany amin'ny
ivelany rehetrarehetra ny ampitan-dranomasina any faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ny tompony ho aminareo mandrakariva. Dia tonga amin'ireo fanomezana maro samihafa tsika na rakitra na fahafolon-karena sy ny sisa rehetrarehetra mahakasika amin'izany dia tsinganana manokana eto ny avy zareo avy any Suisse. Ny zareo avy any Suisse dia nanao izao taratasy zao ary nanao izao fanomezana izao. Miaraba tompoko, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ho famalina ny antson'ny dada tamin'ny alahady 2 Aogositra 2024 lasa teo, dia indro ny fandraisana anjara mba nafoy tahaka an'izao zay. Trano dada sineny 5 millions FMG, radio FPVM 10 millions FMG, olona mahantra 5 millions FMG, fiangonana foibe 5 millions FMG, tsinjaraina amin'reto toby izay tena sahirana indrindra 5 millions FMG, rakitra fisaorana 600 000 FMG. Ny totalin'izany rehetra zany dia nisy 30 millions 600 000 FMG. Misaotra Jesosy, mankasitraka tompoko, naniraka n'izany nanao izany dia Madame Ramanana Sandrine, ny olona nirana moa dia Monsieur Ramanana Landry. Misaotra azy be dia be ny fahasoava amin'ny tompony ho aminareo mandrakariva. Manarak'izay dia ny amin'ny fanomezana samihafa ihany koa dia fanomezana nalefa tamin'ny emivola ho an'ny tranodada, nalefa tamin'ny emivola 034 94 355 19 dia nisy 303 sy 4 alina sy 4 tap 300 azafady 300 sy 3 sy 4 alina sy 4 hetsy ariary na 4 415 000 FMG. Makasitraka antsika rehetra dada sy mama ary ny komity fananganana Jesosy Kristy amalifitya anareo. Dia ireto indray ny fanomezana maro samihafa izay tamin'iny herinandro iny tamin'ny alatsinainy 10 août dia nisy tahaka an'izao 793 sy 3 alina sy 4 hetsy sy 2 tapitrisa ariary na 9 183 000 FMG. Tamin'ny talata 12 dia nisy 709 sy 4 alina sy 2 hetsy sy 7 tapitrisa na 35 634 000 FMG. Tamin'ny alarobia 12 Aogositra dia nisy 700 sy 4 sy 3 alina sy 4 hetsy na 4 183 500 FMG. Tamin'ny alakamisy 17 Aogositra dia nisy 200 sy 3 alina sy 3 hetsy sy 2 tapitrisa ariary na 6 651 000 FMG. Tamin'ny 14 août dia nisy 2 sy 2 alina sy 7 hetsy ariary na 4 560 000 FMG. Tamin'ny sabotsy 15 ny volana Aogositra dia nisy 200 sy 2 sy 7 alina sy 2 hetsy ariary na 1 460 500 FMG. Ny tao amin'ny emivola tamin'ny compte 034 16 445 99 ny 4 août ka hatramin'ny 14 Aogositra dia nisy 700 sy 5 sy 4 alina sy 5 hetsy ary 2 tapitrisa ariary na 7 929 500 FMG. Rehefa natotaly izany rehetrarehetra izany dia nisy 300 sy 2 sy 2 alina sy 7 hetsy sy 13 tapitrisa ariary na 69 611 500 FMG. Rehefa natao ny totalin'ny rehetrarehetra sy ny tsinjarana an'izany dia mitsinjara toy izao zany. Tranony dada sy mama mianakavy dia nisy tahaka an'izao nandritra n'izay herinandro zay 11 814 500 FMG. Nisy diso kely ny tsipelina tamin'ny maraina diso ny compte fa rehefa nifandinika izay sy ny tao amin'ny tao tranony dada dia 11 814 500 FMG izay no tena marina. Ho an'ny dada manokana dia nisy 1 530 000 FMG. Pasteur sy ny hiraka rehetrarehetra ary ny fiangonana samihafa dia nisy 2 65 000 FMG. Ary ny fiangonana Taninanandrano dia nisy 54 302 000 FMG. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriny amin'izany ary dia misaotra antsika rehetrarehetra ny amin'izany ezaka be dia be izay ny tanterahantsika izany fa dia Andriamanitra mahita ny
nataonantsika tsirairay avy izy aniena maly fity amintsika amin'ny amin'izany rehetra fa mahasambatra tokoa ny manomea noho ny mandray ka dia izy ane ameno ny fifaliana ho aminareo mandrakariva ny amin'izany asa lehibe zay vitanareo tamin'izao asan'Andriamanitra izao. Manarak'izay dia nisy titeny ity zay tokony nambara tamin'ny heriny kanefa noho ny amin'ny fandaminana dia androany vao nambarany amin'izany dia ho an'ny ramatoa pasteur Hortense Damour zay nametraka vola 70 millions FMG ho an'ny fiangonana FPBM Kady efajoro dia efa vita daholo ny lamina mahakasika an'izany rehetrarehetra zany fa tsisy mampieritreritra itsika intsony fa efa azo ny tany ary ny ambiny amin'izany dia efa hikarakarana mahakasika an'izany tranon'Andriamanitra indray ka dia izay ny afatra lehibe ary dia misaotra indrindra pasteur ny amin'izany asa lehibe zay tanterahana izany ka dia mivoninahitra dia ho an'Andriamanitra. Saotra indrindra tompoka izay no azo ambara mahakasika amin'ireo karazana fanomezana maro samihafa zay natolotra ho an'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra ka dia ho an'Andriamanitra irereny mivoninahitra ny amin'izany rehetrarehetra zany. Saotra indrindra tompoka. dia ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray izy Jesosy Kristy Tompo. Tonga eo amin'ny fotoana izay amakina ny reto voady sy fijoroana vavolombelona ireto sika riavana. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fanatitra nandritra ny fioboana rehetra izay natao vola 131 000 francs. Fanomezana ho gotehan'izy telo da izay miasa ao amin'ny radio fiotazan-tsoa 50 000 francs. Jesosy eo mamindrafo amika anao fa dia mpanota aho raha izao indray vao afaka mametraka indray ny voady eto anatrehanao vola 2 alina ariary ho an'ny rarahan'ny fiangonana 2 alina ariary kosa ho an'ny dada mianakavy. Misaotra betsaka Jesosy fa dia ny fitiavanao no ny famiraponao no mbola natoy izao anay. Ary dia misaotra Jesosy fa dia lafo soamatsara ilay fiara izay namidy rehefa napetraka teo ampelantananao izany. Indro ny ampahafolo ny tombony azonay amin'izany tamin'ny ka tolotray ho anao dia mbola apetraka eo ampelantananao mandrakariva izany fiara izany sy ny solony indray ary dia misaotra indrindra Jesosy mangataka vavaka ao mba azo ny solony ilay fiara indray ka dia manolotra vola izy 4 alina ariary atolotra ho an'ny dada ary nrakitra 102 alina ariary. Misaotra anao Jesosy fa dia teo amin'ny fiainanay sy ny asako foana ianao ary dia indro aho manefa ny voadiko eto anatrehanao zay ataoko aminao ary dia mbola kigniko aminao mandrakariva ny fiainanay mba eo ampelantananao manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Ampahafolo karena ho an'ny dada RJJ vola 2 alina ariary. Misaotra Jesosy amen. Misaotra betsaka Jesosy fa dia sitrana tsoamatsara ny zanako sy ny zafikelika ary dia nanolotra vola ho an'ny fiangonana 2 ariary. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny fitahina rehetra izay nataonao tamiko. Indro aho manolotra ny ampahafolo karena 2 sy 2 alina ariary ary rakitra tany an-trano 200 sy 2 ariary ho an'ny pasteur sahirana izany. Ary dia mangataka vavaka avy amin'ny dada RJJ mba ho feno ny fitahian'i Jesosy. Rakim-pisaorana misaotra anao zay Jesosy noho ny zava-mahagaga nataonao taminay koa dia indro manolotra Jesosy voady eto aminao voninahitra ny anaranao irery vola 2 alina ariary ka 5 ariary ho an'ny tao-trano ny dada mianakavy ary 5 ariary kosa ho an'ny asa-pifoazana. Misaotra indrindra Jesosy amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra betsaka Jesosy fa ny fitahina mahagaga izay natolotra ho anay noho ny arovanao anay tamin'ny areto mandringana ka dia velonay natrapamonjeny izay indro manolotra ny ampahafolo karena 300 000 francs anaovana ny tranony mpanomponao dada RJJ sy ny ankohonan'izany ka dia ampaherezo mandrakariva izay Jesosy amin'ny asanao dia ta io koa ny ankohonako manontolo. Misaotra Jesosy amen. Mankasitraka anao Jesosy fa dia tonga eto amin'ny tempolinao masina indray androany ny mpanomponao ary dia narovanao tamin'ny aretin-dratsy ary dia misaotra Jesosy iny misy vola kely
rakim-pisaorana vola 2 ariary vokatry ny foko ho any dada izany. Misaotra Jesosy fa dia narovanao izay 5 mianaka kely tamin'ny accident zay nahazo anay, dia manolotra vola 4 ariary. Misaotranao zay Jesosy noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao anay mianakavy ary dia norovanao tamin'ny coronavirus izahay na dia nandalo crise tao amin'izao tontolo zao ary zany. Izahay kosa mbola afaka miaina tamin'ny fiadananao, koa dia ankasitrahanay aminao zany Jesosy eo, ka dia indro zay manolotra vola 2 ariary ho an'ny trano dada RJJ mianakavy, 2 ariary ho an'ny rakitra, 5 ariary kosa anniversaire ny mariazinay tamin'ny faharombiny folo volana ho lasa teo, 20 taona ny nanorenana ny tokantrano izany, ary 5 ariary kosa ho an'ny radio Fiotazatsoa, ny totalin'izany 5 ariary. Misaotra Jesosy eo, mangataka vavaka ho amin'ny fidiram-bolanay. Tsy misy soratra vola 5 ariary rakim-pisaorana. Misaotra betsaka Jesosy fa dia nangataka zaza taminao izahay ka dia nomenao, ka dia taio Jesosy hatrany izany zaza izany mba ho salama somatsara sy ho teraka somatsara, ary dia mba hiadidinao ny fihiterahako. Dia manolotra vola izy 3 ariary ho an'ny dada RJJ. Ity indray dia nofo no soratanao efa natolotra ho an'ny dada RJJ zany, ka dia izy no amaly anao amin'izany. Nanolotra vola izy 2 ariary. Misaotra betsaka tamin'ny fahasoavana zay nataonao anay sy ny famindram-ponao Jesosy eo. Misaotranao fa dia nomenao fahasalamana foana sy nomenao tanjaka, ka dia mangataka aminao Jesosy Tompo mba harovanao mandrakariva ny fiainanay, indrindra ny fiainam-panahiko. Koa dia indro misy vola kely atolotra ho anao 2 ariary, ka ny 1 ariary omenany mahantra, 1 ariary kosa atolotra ho an'ny dada RJJ. Misaotra Jesosy eo, amen. Voninahitra ane no hijoroky vavolombelona tamin'ny nanasitrananao a Jesosy, nanomboka tamin'ny volana avril no narariko ary dia tsy hita zay tena fototra retina fa reraka be, ary dia nihinana fanafody foana fa tsy nisy ny fahasitranana. Tamin'ny tapaka ny volana juillet dia tena reraka dia reraka ny tenako, natratra 6 ny tensionko, ary dia na dia ny teny kely aza dia tsy vita. Dia nitodika tamin'Andriamanitra ary dia nivavaka nahatsiaro fa tao amin'ny tantaran'i Ezeka, ary dia nibebaka sy nitomany tamin'i Jesosy, ary dia misotro ny rany Jesosy aho, ary dia voninahitra ho an'i Jesosy rery fa dia sitrana sary tanteraka somatsara tamiko ny teniny araka ny zambarany dada. Dia manolotra vola ako 50 000 francs ho an'ny dada RJJ, 50 000 francs ho an'ny fiangonana, 50 000 francs ho an'ny radio Fiotazantsoa. Misaotranao zay misaotra lehibe anao tokoa zay Jesosy Andriamanitra rainay eo, fa na nasitrana ny masoko ianao na dia tena narary mafy teo ary noho ny fisotrona ny rahan'i Jesosy nanaovako zany, ary rehefa nangataka taminao Jesosy hoe mba tsy ho didina fa sitranonao mandrakariva, ary tena maly vavaka tokoa ianao. Voninahitra ho anao rery ihany. Nanolotra vola izy 4 ariary, ka ny 1 ariary ho an'ny trano dada RJJ, ny 1 ariary kosa ho an'ny Toby Ambotsimeloka, ny 1 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra, ary ny 1 ariary ho an'ny radio Fiotazantsoa. Voninahitra ho anao rery ihany ry Andriamanitra rainay eo. Mifona aminao azy hay Jesosy raha izao indray vao mahavita manome, ary dia miaraba anao zay dada. Manolotra vola 30 000 francs na 9 ariary, ny 3 ariary ho an'ny dada, 3 ariary kosa ho an'ny mahantra. Mangatabavaka ho an'ny zanako vavy mba ahita asa tsara izy. Misaotra indrindra Jesosy malalo fa tena mpamaly vavaka anay foana ianao. Ampafolo-karena ity ny anjarako Jesosy mba anaovana maimaim-poana, mba azo maimaim-poana koa ary tsy manadino ny asa avy aminao izahay. Efa nisy ny sarosarotra ny soratra dia hotahinao mandrakariva izahay. Raisy Tompo fa vokatry ny foko zany, ary na dia tia na dia kely ary ny Jesosy dia atolotray ho anao izany, ary dia mba omeo asa mandrakariva izahay. Manolotra vola 5 ariary, 2 ariary ho an'ny dada RJJ, 2 ariary ho an'ny neny RJJ, ary ny 1 ariary ho an'ny radio Fiotazantsoa, ary dia mangataka vavaka mba andeha ny asa, mba andeha tsara ny asa mpifoazana ataoko. Misaotra Jesosy eo, amen.
mankasitraka anao a Jesosy fa dia tena salama tsara izay telo mianakavy kely nandritra ny confinement iny ary dia voaefa ilay trosa tamin'ny orinasa ary dia misaotra anao a Jesosy fa 5 taona omaly no ny ainanay ary Jesosy ianao no lohan'ny tokantranonay sy mpanjakanay hatrany dia be fitiavana ianao ary be fandeferanao anatin'ny tokantranonay ianao ary dia mangataka ilay asa sahaza avy aminao a Jesosy voninahitra ho anao irery ihany misaotra tompo manolotra vola 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny dada sy mama ny 2 alina ariary kosa ho an'ny pasteur sahirana voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany misaotra betsaka Jesosy fa dia nomenao tombonandro ny tombonandro tamin'ny fahaterahanao dia ny fahafeno 20 taona sy 4 taona nanokananay ho isan'ny mpiandry ondrinao dia rakotony rina tolo-janahary tia ray izany tamin'ny 4 volana oa tamin'ny taona 2770 4 volana oa 22 feno 20 taona ary tamin'ny 4 volana oa 770 sy 4 volana oa 22 feno 4 taona nanokananao mpiandry dia misaotra be deabe Jesosy indro mifona aminao aho raha izao ndray vao afaka manefa ny voadika eto anatrehanao ary mba ho afaka aminao izany foana ny Jesosy raha narary be ny zanako dia nositranonao ary ankehitriny dia mangataka vavaka avy amin'ny ray aman-dreny dada Randrenatoandro aho mba ho teraka somatsara io zanako io ary dia misaotra be deabe Jesosy manolotra vola 50 000 francs omena ny dada Randrenatoandro Jean Joseph reto dia anniversaire vitsivitsy nanolotra vola 2 alina ariary avy amin'ny Randriamalala faly manantsoa tamin'ny 1er juillet ary rakotary manana Claudine 22 juillet ary rakotoniely Sara 24 juillet ary Randriamalala Liantsoa 27 juillet sy Randriamalala Rijaniaina 5 août nanolotra vola izy 50 000 francs na 2 alina ariary voady masina misaotra aminao Jesosy noho ny fitahina marobe izay natolotra ao ahy fa na dia voan'ny aretina coronavirus azy aho dia nositranonao ka dia tonga somatsara indray eto amin'izao fiangonanao masina izao androany iny Jesosy misy vola kely 10 ariary anaovana ny asanao Jesosy misaotra anao izahay fa dia mbola afaka miaraka aminao eto amin'ny tranonao foana ity indray Jesosy ny ampahafolo ny tosika fameno izay nomenao anay dia misaotra Jesosy fa dia tao anatin'ny confinement izay dia ianao no namelona anay tamin'izany ary dia tsapako tokoa Jesosy fa dia mitantana anay ianao ka na dia tsy niasa aza zahay dia mbola nomenao mihoatra lavitra noho ny karamako foana isanandro merci Jésus manolotra vola 50 000 francs ho an'ny mahantra farany voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany tamin'ny teninao rehetra hatrizay indrindra tamin'izay confinement izay dia nampaheranay tokoa ianao Jesosy ary dia misaotra toana nanasitrananao anay mianakavy kely tamin'ny aretina miatra sy ny mpandresy tokoa izahay tena tao anatin'ny tsy fisina mihitsy izahay dia anao no ny anay tamin'izany ary dia mba nitahinao ary dia velona somatsara ka tratran'ity androany ity jereo Jesosy nitrosanay misaotra Jesosy malalo avy amin'ny fianakaviana anankiray izy tia vola 175 000 francs ka ny 150 000 francs ho an'ny tranony dada RJJ ary 25 000 francs kosa ho an'ny toby Ambotsomeloka dia ity indray misy taratasy anankiray misaotra Jesosy fa dia afaka nivavaka izahay anio misaotra Jesosy fa dia miasa amin'ny alalan'ny radio ianao ka dia maro be ireo mpino izay resy lahatra tamin'ny afatra napetraky dada Randrenatoandro Jean Joseph mankasitraka indrindra Jesosy misaotra tena misaotra betsaka aminao izahay fa dia sitrana tamin'ny coronavirus koa ary dia nanokana lalana ho anay foana ianao mitondra ivoakanay amin'ny fahatretrehana mandrakariva dia toy izay ry havana ny voady masina sy ny fijoroana vavolombelona tamin'izao fanompoam-pivavahana faharoa izao ka dia miisa 20 zany na 28 voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany amen.
sotra tompoko dia zay moa no atao hoe fotoam-pivavahana ka dia mba mahareta kely a fa ho voninahitr'Andriamanitra izany. Ny nofy anankiray lazaiko anao ty anankiray ty ihany moa nanoratra ny ty ihany manoratra ny ty. Za dada nanofy izy a tokony ho tamin'ny 10 alina nanofy nitetika malina lena eo ambony fandrina avy eo a dia tapaka hony a ny jiro dia maheno sy nahita zavatra manatona eo ambony fandrina dia nisy nanindry ka tsy afaka ny teny tsy afaka ny hetsika fa ilay zanako niara-natory tamiko a no nanaitra nofy ireo dada nisy maraina noho ny maraina ilay zanako ny teny fa nanofa feny ramanavy tao a atranonay. Ty aloha roa samihafa manko reto nanofy izy zany a fa nitetika malina lena eo ambony fandrina tsy fanao zany any amin'ny latabatra any an-dakozia no mitetika zany fa tsy eo dia fandrifany zava-dehibe raha ohatra zany a ka tsy miona aminao manko sefy zay no tena tsy dia tiako loatra n'lay manotratra taratasy tahaka an'izao fa tokony manontany anao tsara tena malina tokoa ve zao hoe nanofy mitetika malina tsy fantatra na tena malina io fa raha ohatra ka tena malina ny tetehinao tao a dia tsara ny mihinana malina lena. Ny malina makony a dia manana hery fiarovana ao amin'ny tenantsika be lavitra amin'ny vitamine D. Ny olona tsy mba tsika zany tokony taninandro 10 ka hatramin'ny 12 minitra isanandro bridana mihitsy dia lamosina aloha nomena 10 minitra dia miodina dia nilanao kavia 10 minitra dia miodina indray mitratranao 10 minitra dia miodina indray dia ny akavanana 10 minitra dia tarina zay rehetrarehetra iny a tokony folona 12 minitra zany a ny satria raha ataonao hoe eto 10 minitra eto 10 minitra dia efa 10 zay dia eto indray 10 minitra dia efa 12 zay eto 10 minitra dia efa 20 zay fa tsara mihitsy iny a notrotariny ny anankiray rehefa miodikodina eo nitratra fotsiny ny 10 minitra lamosina fotsiny ny 10 minitra ny akavisy akavanana ndreto 10 minitra zay a tokony izay foana hony a isanandro fantatr'Andriamanitra fa tsy nahavitan'izany ianao satria mangatsika ny andro a dia ny amalina no misolo an'izay. Raha ohatra raisitsika zao ny hoe ny mialatsiny raha misy dokotera miaino za moa tsy dokotera raha ohatra ianao zao a mihinana tsaramaso raha mihinana tsaramaso ianao zao a dia misy calcium eo a 200 zay zany ny hery atao hoe zay ny hery tonga ny anatin'ny tenanao 200 zay dia rehefa aveo indray nefa anao a zay fotsiny raha mihinana anao zany a tsaramaso maina 2 volibe maraina 2 volibe atoandro 2 volibe ariva fa tsy hoe le hoanina fotsiny atao loka raha be indrindra zay vo 600 nisan'ny ny calcium ao aminao ny calcium ilayntsika vatantsika nefa ny a 2000 hitanao zany fa tsara mihinana calcium foana sanandro dia iny calcium hoaninao sanandro iny a tsy mipetaka amin'ny vatanao mihitsiny raha tsy ny taninandro anao ary satria anao tsy mahataninandro an'izany fa ny andro mangatsika dia asian'i Jesosy mihinana an'io amalina io fa ny amalina manome 2 millions amin'ny vitamine D 2 millions fa vitamine D hoantsika kely nge ny menaka ny vitamine D fa tsisy olo le boboka menaka be zany akory raha marary ianao amin'izany fa tsy mahavita firy na io de na io vitamine D hitanao amin'ny menaka io azy tsy mahavita firy io
fa ny amalina manome 2 millions amin'ny hery fiarovana ny kely britika ohatran'izay fotsiny zay ka ianao zany a fantatr'Andriamanitra fa mangatsiaka ny andro antsika rehetrarehetra raha afaka tsy hoe hihinana an'io isan'andro ne fa mba mihinana an'io ndre mandesa-kerinandro zay a mahatsara ho antsika rehetrarehetra mahatsara an'izany zay tsy afaka amin'ny taninandro zay ny amin'iny dia miarahabantsika rehetra tsy maty fo manaina zay mihitsy ny teny androany maheno tena hoe misaotranao a dada fa nampahery a ny teny a zay nataonao a indrindra fa zay nilazainao ny teny zay lazaiko eto azadino fa an'Andriamanitra fa tsy any dada fa malahelo Andriamanitra raha tenenanao an'izany avy amin'Andriamanitra daholo re miteny hoe lasitsika rehetra manao latsakalina lasitsika rehetra manao lavalina ao anaty soratra masina zany lasitsika rehetra mideran'Andriamanitra lasitsika misaotra an'Andriamanitra zay avy amin'ny daholo reny a fa tsy eritreritra dada ao mpandrina akory fa dia azavady indrindra sao dia malahelo Jesosy ny teniko voalohany indrindra aloha dia zao teniko zao ma dia rehefa miteny aho hoe adika kely zay madamo dia miteny izy fa raha fa tsy miteny aho a dia za raha mona marenina le namantsika ny ampitan-dranomasina dia izy malala zay baiky tanana ataony dady eto zay dia tiako adikanao kely madama ery za fa niteny hoe tsy tapatapahana mihitsy zay lazaina indrindra raha mitory-teny a dia tsy tapatapahana mihitsy zay lazaina fa manjary tapaka mihitsy ny haiko manontolo tapaka dia tapatapahana iny a dia ohatrany tsy misy dikany fa tapotra mihitsy aloha zay lazaiko a zay vao miteny a ilay olona fa izao aloha dia mangataka azy aho mba hiteny izao fotsiny ity tantara kely ity fotsiny vetivety a madamo izy voilà zao ary tadidio a izao tantara kely zao tadidio zao a nisy mpitondra fiarakodia anankiray a dia nahita panneau hoe tsy azo ijanonana tsy mbola mandika ianao a tsy azo ijanonana fa rehefa aveo izy tonga amin'ny polisy nahoana anao no mijanonao tsy hitanao nga ty panneau ty dia hoy izy le olona hoe hitako tompoko ny panneau a fa ianao tsy hitako tsy hitan'le gendarme ianao ny tsy hitako zay aloha adika. Chers fidèles en Jésus-Christ et enfants de Dieu, aujourd'hui est un jour de joie car le gouvernement a de nouveau accepté à ce que les temples et les églises soient ouverts de nouveau. Et comme nous nous sommes organisés afin que nous restions concentrés, et Dad prêche d'abord la parole de Dieu et après on fait le résumé à la fin du culte. Aujourd'hui donc, Dad nous a raconté une petite histoire, l'histoire d'un chauffeur qui a vu un panneau où c'était un panneau d'interdiction. Malheureusement, le chauffeur, malgré que ce soit un panneau de l'interdiction où il est interdit de s'arrêter, il était là quand même. Et puis soudain, un policier a intervenu et lui a dit « Mais pourquoi vous restez là alors qu'il y a le panneau à côté ?» Et il a dit « Monsieur le policier, j'ai vu le panneau, mais je ne vous ai pas vu. Et c'est pour cela que je me suis arrêté ici. » dia tiako lazaina amin'izany zany dia zao a niavatra ny tompo zany a dia tadidio foana fa reny teny zay lazain'ny tompo amintsika reny a dia sao ataontsika hoe reko zany a fa l'Andriamanitra mihitsy a tsy tadidinao mihitsy fa eo akaikinao eo ane izy dia hoe mba fa nataonao ve nytadidinao ny teniko manao hoe mba tsarovy a na dia ny fahagagana nataoko ho anao azy dia sao tsika miteny hoe eny Jesosy a hitako le teninao a
fa ianao tsy hitako zay ka ny tena tiany tompo mihitsiny a dia sady hita ny tenin'Andriamanitra dia tena mahita ny tompo tokoatsika dia misaotra azy rehefa avy eo. Le message de Dieu aujourd'hui, avec cet exemple qu'on avait cité tout à l'heure, c'est que les paroles de Dieu doivent être appliquées dans notre vie et chacun doit exécuter ce que la parole dit. Des fois, nous disons tous, oui, j'ai entendu la parole de Dieu, oui, j'ai écouté la prêche d'aujourd'hui, mais Dieu, et cela veut dire que Dieu est juste à côté de toi à travers ses paroles. Souvenez-vous des miracles que Dieu avait effectués et que nous devons respecter la parole tous les jours. Et il ne faut pas juste écouter ces paroles, mais les appliquer dans notre vie. Dia misaotra an'Andriamanitra sika rehetrarehetrarehetrarehetra fa araka reny tenda reny moa hoe mindana manao atsasakanina, mandahana manao lavalina, mandahana mideran'Andriamanitra, be dehibe zavatra vita an'Andriamanitra satria efa tena miena dia miena zao nisan'ny marary, miena dia miena koa nisan'ny olona voa, fa miakatra dia miakatra be kosa ny isan'ny olona sitrana ka dia ho voninahitr'Andriamanitra zany. Il y a quelques mois, Dadrandina Toindre nous a demandé de faire des descentes nocturnes, de sanctifier l'eau dans un verre, de faire des louanges et des jeûnes. Et nous avons constaté que le nombre de malades a beaucoup diminué et au contraire, le nombre de guéris ont beaucoup augmenté. Et c'est pour cela que nous devons exécuter et écouter la parole de Dieu. Ny tenin'i Jesosy androany azadino fa tenin'i Jesosy fa tsy tenin'ny dada raha vao anaty baiboly dia tenin'i Jesosy. Ny androany ho antsika rehetrarehetrarehetra dia ny salamo fa 5:85. Aujourd'hui se trouve dans Psaume 85, 13. Zany dia ovaka itsika na ny tsika teny gasy andiny 12 fa ny teny frantsay no andiny 17. Hoy izy, eny Jehova hanomeny tsara ary ny tanitsika avokatra zavatra. Averiny kely hoe eny Jehova hanomeny tsara ary ny tanitsika avokatra zavatra. Zany hoe Jehova hanomeny tsara amin'ny Jehova ne fa tsara amintsika olombelona, hanomeny tsara ho antsika ary avokatra ny tanitsika. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Psaume 85, verset 13, qui se lit comme suit. Dans la Bible française, en version française, c'est le verset 13, qui se lit comme suit. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Et ces paroles, Dad tient à souligner que ce sont les paroles de Dieu, mais ça ne vient pas de lui personnellement. Zay tsara amin'Andriamanitra zay dia hitanao ao amin'ny Deutéronomie 28. Jero indray zay Deutéronomie 28, page 191. Cette bonté que Dieu nous donne, nous accorde, se trouve également dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 3 à 6 et le verset 8 également. Dia ianao izao teny zao ary andininy fahatelo, ho tahiny ianao an-tanàna, ho tahiny ianao any an-tsaha. Raha olona vavan'i Jehova ianao no miteny zany, tahiny zany fitahiny zany ane ka ny soa rehetra, ny tsotra amin'ny rehetra, zany fitahiny. Atikeo zay ilo. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 3, il est écrit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Ça, c'est vraiment une promesse que Dieu nous fait.
c'est quelque chose de bien et de bon que Dieu nous promet. Diny faefatra ho tahina ny ateraky ny kibonao zany hoe ny zanako rehetra ny vokatra ny taninao ary ny ateraky ny biby fimponao dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao ho tahina ny harina sy ny vilia fanaova mofonao jereo zany jereo ho tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka hatramin'ny andinin'ny fahenina zany hoe tsy takatra ny saintsika zany ty tantara kely ty zay tena naontsa amin'ny foko mihitsy tamin'iny herinandro iny ankizy kely mpiasan'olona tambanivohitra makaty Antananarivo mba nanao tsy paipaiky isambolana izy dia nahazo vola ividianana kisoa ny teraka raha olona reo kisoa reo teraka 400 lahazaiko anao tonga tao mborotaoko le olona ny tomano mafy dia ny tomano mafy ny koka teo amin'ny hazo fijanena hoe Jesosy misaotra anao afa tsy mbola nahita ohatr'izao teo fiainako ary be dia be ny olona efa tonga sady tondra vola ividin'ny zanako soany zay ny mbola tsy nataontsika zany tsy mbola nataontsika zany fa rehefa tonga zao coronavirus zao ka niaro antsika Andriamanitra ny ainy vavaka salama soamatsaritsika tsy fahitantsika zany atao hoe soa mahagaga soa lehibe meny Jehovah Andriamanitra atsika nefa tsika tsy mbola mbanandohalika ny sotra azy zay no ataontsika zao. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 4, que nous allons lire ensemble, il est écrit « Le fruit de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. » La semaine dernière, il y avait une personne, une aide ménagère qui travaillait chez des gens en ville. Il avait économisé son salaire et il a acheté un cochon, une truie exactement. Et cette truie, quelques mois plus tard, a donné naissance à 14 porcelets. Et la personne, après ce miracle, parce que c'est vraiment un miracle, il était venu voir Dad dans son bureau, il a beaucoup pleuré, il s'est agenouillé pour remercier le Seigneur parce que c'était quelque chose d'inimaginable qui lui est arrivé. Et durant cette période du Covid-19, quand nous avons beaucoup prié et Dieu a écouté nos prières et il nous a bénis, et comme cette personne, la bénédiction s'était montrée à travers la naissance de ces 14 porcelets, et cette personne, juste après ce miracle, beaucoup de gens ont demandé à acheter ces porcelets. Et ça, c'est vraiment une bénédiction du Seigneur. Zay, noho izany ny ataontsika zany zao isa tokantrano, isa mbaravarana, mba ataovy zany zava-dehibe zany misoran'Andriamanitra mihitsiny manaova hiry ty hira anankiray ty no ataontsika tsy mitovy amin'ny fanaontsika azy isan'andro ny hira 537 7:3 hoe endreny amarony soa nomenao ray ny aiky hoe navotanao ny eloko vonoinao nilazaitsiny sy nolazaina amin'ny olona any ampitan-dranomasina zany dia ny hoe ny anao zany hiry zany faran'izay tena miadana tsy fandrehinao, faran'izay tena miadana. Jereo tsara ilay boka folona
boka folona sitrana daholo fa ny anankiray ihany no niverina izy tsy nitsinjatsinjaka hoe teranao a misaotra anao a mankarisetraka anao a fa sitrana somatsara alleloia tsy zany nataony a fa ity indray mitoraka ity zany olona boka zany a tsisy fandrafanitsoa zany mandrakizay dore amenina fa rehefa sitrany zany satria tsy vitan'olombelona vitan'Andriamanitra taminy mekoaka tsy afaka ao ampony mihitsy tsy afaka ao ampony mekoaka mihitsy izy tsy fantatra zay ao anatin'ny fony zay le finiavana mekoaka moramora ela be izy teo tokotry Jesosy zay le fisorana dia zay no ataontsika manao ny raha 537 tsika zao zany alohan'ny dikatena ataonao azy tsara me ohatra hoe indrenia marony nomena maika loatra zany mbola miafa aza atao aingana mihitsiny aza atao aingana mihitsy a ary aza ny angatahako aminao a aza sina orga kory na kely fotsiny orga kely fa mba andramo mihitsy ny manao zany indrenia marony nomenao arira ny akioe navutanao ny loko vonoina tsangantsika fa rehefa oza hoe eny raiko ty zanako vovony zay re velombelona eo tsika vo mandohalika mba andramika zay aza maika mihitsiny manao zaniry zany fa ataovy anatin'ny fono mihitsy ilay olona anankiray boka tsisy fanafana tsony tsy maintsy mieritreritra endre miamarony zany sonomeno azy mekoaka amin'y zany nataontsika isotokantrano isam-baravarana androany io ihany zay vitanao na nitena tsara mpianaka avy ray manontolo ndray mira am'izay hatramin'izay dia hoe samy mivavaka tsy indraindray miala na samy tokatokana fa izao a ianao mihitsy manao zany tsangantsika rehetra tsy mitsangana angambany tsara tsy mitsangana manao ny endreny amarony sonomenao aray dia ny eloko vononao fa rehefa manao hoe eny raiko dia mandohalika adolotsika manao azy moramora zay dikao moramora zay aloha mba anao a hira zany ny any rehetrarehetrarehetra any a mba tena faran'izay tena ino mbola zaika zay tena calme lent les mots. À compter d'aujourd'hui, date demande à tout un chacun, dans chaque foyer et dans chaque maison, à ce que nous glorifions le Seigneur, à ce que nous démontrions combien notre Dieu est grand. Il a raconté l'histoire des 10 lépreux que Dieu avait guéris à son époque, que Jésus avait guéris. Parmi ces 10 guéris, un seul était revenu pour remercier le Seigneur. Et le lépreux, il s'était prosterné, il s'est humilié sur les pieds de Jésus pour le remercier de cette guérison.
car la guérison des lépreux, c'est vraiment exceptionnel. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Et pourtant, ces 10 lépreux étaient guéris par le Seigneur. Et pour ce fait, nous allons chanter ensemble la cantique 537. Mais la façon dont nous allons la chanter, ce sera très doucement, très lentement et calmement pour dire ô combien la bonté de Dieu est grande. Il a sauvé notre peau, il a lavé nos péchés et nous allons chanter ça du fond de notre cœur en guise de reconnaissance. Zay ihany ianao tsangana amin'izay tsy mitsangantsika fa mipetraka dia ny disy ndoriko zany fa manao azy tena sady malefaka aloha manao azy lava be miadana be lasary ray a Sotra Jesosy, sotra tsy misy fitenin'olombelona mahatonona zava-mahagaga ataonao aminay. Ny ainay mihitsy ane no nahavotanao.
ary ny eloka ihany eloka impanota navelanao velona zay Jesosy velona hanomponao zay hanomponao amin'ny andro rehetra mbola omenao anay satria araka ny teninao dia mbola isy zavatsoa be lavitra noho izay mbola omenao anay ahitany zany ane zay Jesosy ahitany zany ane zay Jesosy le Andriamanitra mihitsy no mitsodrano anay fa hitanay zay any amin'ny asa mandrarahanay any amin'ny fianarany zanakay any amin'ny asany tananay any amin'izay rehetra anananay soa avy amin'ny Jehovah ne zany soa ny tsara indrindra avy amin'ny Jehovah fa tsy ny tsara indrindra avy amin'ny olombelona tanterao amin'izany Jesosy amin'ny tanindrazanay mba ho sitrana daholo ny marary sitrana daholo ny mpitsabo rehetrarehetrarehetra ho salama somatsara hatramin'ny mpitandro filaminana rehetra ao fitondram-panjakana rehetra nikarakaran'izany mba ho samy salama somatsara daholo ary ho tahino somatsara ny filoham-pirenena izy menakavo kely mba samy anana fahendrena amin'ny fitondrana an'izao Madagasikara izao misaotra Jesosy fa ty olo-manitra tiany miantso dia ny aino anao voninahitra ne dia onao rery any mandrakizay rainay izay ny an-danitra ho masinany ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonay n'io ny hanina sahazo anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary iza mitondra any amin'ny fakam-panahy manafahana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen tsangana amin'izay tsika rehetrarehetrarehetra Jesosy zava-dehibe nataonao anay androany amin'ny tany sy ny firenena manerana n'izao tontolo izao indrindra izay mpanomponao rehetra ka tena mahatoky sy mino anao vita zany Jesosy araka ny teninao izay nomenao anay androany Jesosy fa isy fomba izay hoentinao hikarakarana anay Jehovah hanomeny tsara faly zay Jesosy amin'izany le tsara ao aminao bonheur raha izy amin'ny teny frantsay fahasambarana tsy fitenin'olombelona zany fa fiteninao ka dia tantarao aminay fa alohan'ny sarany eto Jesosy dia tonga any daholo ny vahoakanao rehetra any tokantrano any maheno zany teninao zany te hiantso ho antso te hikikika afaka tokoa ny gadranay Jesosy zao ary ny angatahako aminao raha hanomeny tsara tokoa ary anao zao ary anao angatahako aminao saotra Jesosy tanterao ary ny teninao hoe inona amin'izany zavatra tsara zany no tianao hataoko aminao vavaka zay Jesosy isan-tokantrano any ienohy ny fivavahanay
Misaotra Jesosy. Misaotra ho a. Misaotra. Eto ny ianao hoe. Le niteny an'izany eto fa tsy lavitra. Miaino anay tsirairay avatra ny tokantrano any. Fa tsy lavitra. Soroaty zany Jesosy. Irao amin'izay ny anjelinao hitondra ny vavaka izany ho tonga hatrany amin'Andriamanitra ray. Andriamanitra ray io. Tsarovo ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy. Izy le mivavaka ho anay sy mifona ho anay ao an-danitra ao. Izy no milaza fa hanomeny tsara ilay bonheur ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka rehetra izay mino anao manerana ny tany. Tanterao izany teninao izany Jesosy. Misaotra Tompo. Iny herinandro iny ihany dia fa hanomboka ny anjely hitondra valim-bavaka ho any tokantranonay tsirairay avy any amin'ny adresinay tsirairay avy Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra. Reny Jehovah Andriamanitra ny fitarainanao ary ankehitriny efa tonga izy hamonjy ianareo rehetra. Misaotra Jesosy. Ny anaranao masina no angatana izany. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Ao kory namanay rehetrarehetra tamin'ny voady teo. Matsiaro be dehibe ny fitahinao. Matsiaro koa ny fisorananao. Fa mihoatra noho izany be dehibe ny zavatra nangatahany. Ka dia miaraka amin'ireo zay Jesosy mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy eno ny vavakay. Misaotra Jesosy. Misaotra indrindra Tompo. Raisiny tsodrano. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fitiavana Andriamanitra raintsika ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ne ampitso ary ho mandrakizay. Fa izaho Jehovah Tompony maro tsy afoy na asaraka anao. Fa tahaka an'izay nombako anao hatramin'izay mbola ombako anao koa. Misaotra Jesosy ho anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Taontsika ny hira hoe Jesosy apetrako aminao ny fanahiako rehetra. Jesosy ny andininy faharoa apetrako aminao ny asa fikelezanaina. Jesosy apetrako aminao ny fanahiko rehetra, ny asa vita hatrizao dia anao tokony tsy misy fe.
tompo iray